eny ary dia ampifanina indray no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny televiziona gape atao anatin'ny fandaharana vehivavy tsara. Tsika ny vehivavy tsara moa no mivahiny androany atao anatin'ny fandaharana eto amin'ny televiziona dia miarabantsika rehetrarehetra manaraka mivantana hatrany am-paran'ny tany any. Tsika rehetra izay efa tafavory ato ihany koa dia arabaina manokana. Androany izy ireo dia manana lohahevitra manokana ka angamba tsy ho tazomiko ela ianareo fa dia meko anareo avy hatrany madame pasteur Mivady no vahintsika androany ary maro ny tokantrano izay anaraka an'izao fandaharana izao ka dia tsy ampiandrela ny mpanaraka antsika angamba afa avy hatrany dia atolotra ny fitenenana. Amen. Dia fanaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa daholo amin'ity fandaharana vehivavy tsara ity izay ampianatra noho ny televiziona agape faly izay tafaraka aminareo androany ary mihitsy izay fa hiteraka vokatra lehibe izao fiarahana miasa amintsika izao dia androany dia manana thème anankiray tena tsara be tsika tokantrano Mateo ity moa ny fandaharana dia ny thème antsika izany androany dia hoe inona ny antony mampihena ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny. Inona ny antony mety mampihena ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny? Be dia be ny mety antony dia androany tsika matoky ny fanamasina hiaraka amintsika eto mehantsika toro lalana satria miankina amin'izay mihitsy no aretan'ny fifankatiavan'ny mpivady sy ny mety mampalemy ny fifankatiavan'ny mpivady ary betsaka mihitsy ny arany mety efa misaraka mety koa tsy misaraka fa samy ohatrano ihany fa efa fiarahamonina sisa noho ny antony maro isan-karazany izay ambara eto araka ny baiboly no mazava ho azy dia misy ihany koa ny ianao témoignage misy koa ny ianao partage araka aminay mivady dia irariny ianao andray androany ary atombokontsika avy hatrany moa ny fandarana dia meko ny pasteur avy hatrany eny ary dia misaotra ny vadiko na amin'ny fitenenana ary miarabantsika rehetra koa mpanaraka ny televiziona agape izay mampiatrano ny fandaharana vehivavy tsara izay eto anilako ihany koa moa dia meko azy koa ny fitenenana rehefa avy eo fa araky ny nambaratongony zany mikasika ny hoe inona mampihena ny fitiavan'ny lehilahy ny vadiny. Mazava ho azy resaka mpivady zany eto ndresana fa tsy miresaka sipa akory hoe misipa dia avao dia misaraka ndraiky izay moa masipa azy hoe tsy ara-dalàna ny fanambadiana fa miaraka fotsiny dia mampiavaka ny fanambadiany mpivady zany dia ny mpivady ny atao hoe mpivady dia vita soratra mpanambadiana tany amin'ny merina ny ben'ny tanàna ny fanaiky teo anatrehan'ny indiamera ary nentina tany am-piangonana ihany koa ho amasina mariazy fanaiky io teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ary dia nahazotrano mazava azy avy amin'ny fianakaviana na avy amin'ny fianakaviany lahy na fianakaviany vavy fanotsodrano dia zava-mahery dia ny fanontaniana dia hoe inona ary nefa mampihena an'ilay fitiavan'ny lahy ny vadiny. Mazava ho azy araka nambaran'ny vadiko hoe be dia be ny antony ka alohan'ny hidirantsika amin'izay atsiprian'izay zany dia ten'Andriamanitra angamba aloha ny raisiko hoe raha lehilahy tiava ny vadinareo dia nefa alohan'izay dia efa misy ten'Andriamanitra mazava tsara Efesiana 5:5-6 manao hoe raha vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy fa ny lahy alohan'ny vavy. Dia izay Andriamanitra vao mitena amin'ny lehilahy hoe raha lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiava Kristy ny fiangonana ka nanorany tena hamonjy azy. Dika zany raha vao tsy mametraka ny fony ny lehilahy eo anatran'Andriamanitra sy raha matoa ihany koa ny voninahaka toa ny ten'Andriamanitra dia tsy mahagaga tsika raha mihena ny fitiavan'ny raha lehilahy ny vadiny. Izay nga mifampidirana meko ny vadiko indray ary ny fitenenana misy fanontaniana manaraka. Ao anatin'izay fifankatiavan'izay moa zany dia fanontaniana apetrakantsika pasteur hoe nanahoana moa zany tany am-piandohany nanahoana no nifankaitany Adama sy Eva satria amiko manokana dia misy antony lehibe any amin'ny fiandohana mihitsy ny mampaharitra ny tokantrano sy ny fifankatiavan'ny mpivady dia raha jerevantsika atao anatin'ny baiboly dia
ahoana ny onany adamaseva na tonga ny tokantranony naharitra dia meko anao ngamba ny fitenenana araka ny Genesis moa zany Genesis toko faharoa zay fantatsika tsara kasika ny onany adamaseva sy ny Adama nanomboka ny tady izay vaty-saza ho azy. Iny ary voalohany indrindra aloha zany dia Andriamanitra reconnaître izy hoe tsy tsara raha irera lehilahy Genesis toko faharoa andiny fa valo ambin'ny folo. Dia rehefa fantan'Andriamanitra fa tsy tsara raha irera lehilahy dia nanamboarany vehivavy tamin'ny taona tezana izy dia novolavolain'Andriamanitra zany hoe nasondritorandra lehilahy izy dia nanamboarany vehivavy an'ilay taona tezana dia nisena antsony Adama hoe vehivavy satria avy amin'ny lehilahy no nakana azy. Fa talohan'izay nefany nenentin'Andriamanitra teo anatrehany Adama tao ny biby isan-karazany izay antsony azy arak'izay mba fijeriny azy. Zany hoe ny lehilahy zany dia mijery olona vakiana koa moa tsy mijerevana fa le olona biby tarehy-biby zay ngamba tonga ny fomba fiteny hoe tahaka hoe tava-tsoavaly na tava-napondra na hippopotame ve sa elefanta fa tena tsy hita zany zay vaty-saza ao ny Adama. Dia faran'Andriamanitra dia aleo anamboarako vaty-saza ao anazy mihitsy. Zay zany le Genesis toko faharoa andiny fa 420 any izay zany matry 420 ora zany mivady tokony miray saina miray fo mifankatia mazava ho azy satria raha tsy ao ny fitiavana zany dia tsy zatra manjary ny tokantrano ary zay fitiavana no vahaolana ho an'ny tokantrano zany mihamangatsika ny fitiavan-lehilahy ny vadiny. Ka hatrany mpiandohana zany mazava azy tao amin'ny sahidena moa io no niseho io tantara io ary tantana marina io zany efa vohoman'Andriamanitra teo avokoa zany zavatra rehetrarehetra zay vao namorona ny olombelona izy tamin'ny andro fahiny. Zay ngamba ny azoko ambara. Ihany hoe zakely an'izay mahitsika tamin'ny Genesis toko faharoa andininy faharoa amby roapolo rehefa araka voalaza teo ny tady izay sahaza ho azy Adama fa tsy nahita dia Andriamanitra mihitsy nandray ny inisiativa ny karakara ny Adama. Andininy faharoa amby roapolo Genesis toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy ary ny taola tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamindra lehilahy dia nataony vehivavy ka netiny tany andra lehilahy. Eo zany tsika dia mahita teboka iray lehibe izay tena hoe tokony ho raisitsika hoe Andriamanitra mihitsy zany no nitondra ilay vehivavy teo amin'ny Adama tao amindra lehilahy. Tsy nitady teto raha lehilahy fa natolotr'Andriamanitra ny vaty-saza anazy. Dia miankina misy iankinany lehibe moa zay ny faharetan'ny fitiavana satria rehefa Andriamanitra ny manolotra rehefa vady avy amin'Andriamanitra ilay izy dia mazava ho azy fa aharitra aloha fa ilay fomba fitezana an'ilay fitiavana zany dia tena hoe misy zavatra betsaka tokony ananan'ny mpivady. Betsaka moa amin'izao fotoana izao no mitady vady, ny tanora mitady vady na lehilahy na ny vehivavy fa raha ny tena izy zany raha ny tenin'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra no nitondra ny vady sahazan'ny Adama teo anatrehany. Dia rehefa tonga teo anatrehany moa ty vadiny ity dia nireconnaître amin'izay Adama hoe ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako ity ary nofo avy amin'ny nofoko ka atao hoe vehivavy satria lehilahy no nakana azy. Eny ary dia fantany manaraka rehefa hita raha ny vady mazava ho azy fa tonga dia tsy maintsy tiany Adama izy rehefa niona nahita tamin'ny Eva izy. Raha misy zany couple na ohatrany hoe mpifankatia na hoe mpivady na mpifamofo niona dia raha lehilahy nahita ny raha vehivavy dia mazava ho azy tsy maintsy nisy fitiavana tao dia tsy maintsy koa niainga tamin'ny fitiavana na raha vehivavy na raha lehilahy dia zay vao nroso tany amin'ny tokantrano, roso tany amin'ny fanambadiana. Rehefa mandroso ny amin'ny fanambadiana dia mirehitra ny fitiavana voalohany amin'ny fitiavana voalohany tsika mahafantatra an'izany fa ahoana ary ny tena hoe mampiena an'io fitiavana io. Zay zany ny fanontaniana apetraka inona ny facteur mampiena ny fitiavana io rehefa mandeha eny an-dalana eny dia ohatrany surtout ato amin'ny teny manokana moa ny lehilahy matetika tonga dia mihitsy hoe miena ny fitiavan'ny lehilahy misy antony ao tena misy antony ao zay tsara ho fantatritsika ary
fantatry ny lehilahy ary fantatry ny vehivavy ihany koa. Inona zany le mampiena n'le fitiavan'ny lehilahy? Zaho ngamba tsy afaka mamaly satria fitiavako anao tsy mihena fa en général fa mihena misy lehilahy afaka milaza zany antony ka mihena fitiavanao ndra vehivavy fa omenantsika moa fitenena rehefa avy eo aza matahotra fa le fitenena zao tsika rehefa avy eo indrindra fa ny lehilahy asaiko manokana satria tsy hoe rehefa miteny akoa anao dia anao zany tsy mihena fitiavanao fa isorana tompo eo koa raha hery manampy araka izany anazy zany hery manampy raha zaka manarina dia miaravantsika rehetra ihany koa moa zany dia efa tonga manaraka ny télévision fa amaliko an'izay ngambany dia miarahaba anko ny vadin-dralahy hery zay mahafinaritra mahita anareo mivady eo ihany koa raha lalandry mivady zay manokatra vidéo ihany moa zany no somary mampiresenteko aloha satria ny antony télévision tsika mila mahita zany vision ka ny vision zany aloha raha za manokana dia tsy tokony tsy lehilahy mihena zany ny fitiavan'ny vadiny fa araka ny fanontaniany vadiko teo moa zany hoe ny lehilahy tokoa zany aloha voalohany zany dia misy fitiavana fa le fitiavana voalohany iny tsy fitiavan'Andriamanitra akory zay antsoina hoe agape fa fitiavana eros na hoe fahatairana zany tahaka ny biby rehetra raha vao misy akoholahy zao mahita vavy dia tonga dia drany faly ny ombylahy mahita mivavy biby karazana biby zany mahita an'le eros érotique moa izy ny teny frantsay azy amour érotique fa ny fitiavana kristianina dia misy n'ilay bonus na hoe misy ambony surplus zany zay antsoina hoe fitiavana agape ka eo zany tonga dia afantarana hoe miaina le fitiavandra lehilahy ndra vehivavy raha ohatra ka le aranofo le amour érotique ny nanaitra azy hoe tsara kosa zany raha vehivavy ary mazany eny amin'ny fiarahamonina tsika lehilahy na hoe mivandravandra be masony dia name mitona tômobily zao ary izy dia manaraka vehivavy masony hoe le rosy zany no mitarika dia rehefa mivady ary izy ireo ka raha vita ny fisorata raha vita ny fanambadiana dia tsy gagantsika raha miena fitiavan'ny raha lehilahy satria ny antony le nofo no nisarika azy le fahitana ity ivelany le ozy ny ten'Andriamanitra hoe fitaka ny atsara tale ozy izy ary zava-poana ny atsaram-bika ka ny fitiavana avy amin'Andriamanitra dia mazava ho azy zay le teniko hoe ho anahy manokana tsy mireriary amin'ny tena zany fa voninahitra n'Andriamanitra fa fitiavako anoko zany dia oatra mitombo indray ary le izy ohatran'de fitazomina fotsiny ny fiakaran'ny degré fitiavana ka ho an'Andriamanitra voninahitra dia asa raha mahafaponao ny fanontaniana dia afaka raha iteny kely ampian'izay dia avy eo metsika ny ranadahery sy mivady ny metsika fitenenana kely amin'ny 5 minutes eo aloha izy mivady dia ranadalandry mivady koa metsika 5 minutes dia mirosatra antsika ka ny zavatra tsapako moa zany ao anatin'izay dia zao ny lehilahy rehefa ty dia tonga dia taitra eo dia eo izy dia tonga dia ambony be ny avy ny fitiavany tonga dia zato sanjato ny vehivavy indray nefa miainga moramora ny fitiavan'ny vehivavy mihina fa mety hoe miaingany amin'ny zéro mihitsy miainga tsikelikely mihina fa mitovitovy fijery amiko amin'izay tsika na hoe mety hoe misy efa tonga dia 30% na 40-50% dia ny lehilahy miazakazaka be ny fitiavany fa arak'izay hoe eros zay dia lany le izy ohatrany hoe hitany daholo ny momba le vehivavy rehetrarehetra fatany daholo le vehivavy efa eo akaikiny eo foana le vehivavy efa mahazatra azy le vehivavy dia midina aingana le midina indray le fitiavana ny vehivavy nefa vao maika miakatra ny fitiavana rehefa mandeha tsikelikely dia miakatra mitombo foana zany ny fitiavan'ny vehivavy dia eo zany mampisy problème satria le lehilahy mora levona ny fitiavan'ny lehilahy fa ny vehivavy miakatra indray nefa ny fitiavany en général zay fomba fijery zay fa mety misy ny exception ary mety mahafantatra koa tsika rehetra koa mety mahatsara zany tena marina zany satria tamin'ny voalohany vady koa nafanako ty zao entina voninkazo ka entina gâteau ka atao daholo ny modo rehetrarehetra zao fa rehefa ela tsisy modo tsony tsisy bisou tsony tsisy tsisy cadeau tsony tsisy ninona tsony fa dia lasa fahazarana manahoana miditra dia sa miditra dia tsy mifampijery tsony satria efa miaina le fitiavana dia mihina fa isy témoignage rehefa avy eo fa alongavana pasena amin'izy mivady i rarata hery manampy
ny fitenenana. Ya miravantsika zany a era-poeratsaina faly de faly zay miditra mandray anjara am'izao fandarana télévision agape mandray trano ny vehivavy tsara. Iteny firavana kely angamba mivadiko aloha izy tsy de hijarina eleto fa zany any avy eo. Miaravantsika rehetra manao an'izao fotoana ny télévision agape zao miaraka amin'ny vehivavy tsara dia aloko mahita an'izay hitako eto aloha za izay tsy hitany any miaravanareo rehetra. Zay zany ino feo an'izay nareo a de tonga so de faly mahitanao zay eny ary efa afaka tena ya de raina ny tompo zany fa tsy préparena ny atonga azy eto fa de tonga tamika reto izy fitaria fanamasina fa izy tsy de miseho fa de izy io zany a de rabaina da iny de sosy daotsika menaka avy zay any angamba aloha no alohan'ny idirana sy ilazana ny hevitra fa de zay aloha zany fiaravany mivady a entin'ny ilazana fa tsy zarery ny eto a fa izay mivady ny eto ray ilaza zavatra eto a de fa mahafantatry mivadiko dao ny zavatra olazaiko rehetrarehetra eto a mikasika ny tantarana iny nandritra ny efapolo taona ny onanay zay ngamba lazaiko azy fa de amena ny hafa indray aloha ny firenena alohan'ny tena mezana aloha fa resaka lalindalina koa. Eny ary makasitraka anareo mivady a tonga sora vavy a de tahiny jesosy a de menany raha dalandry vadandray ny fitenenana ahoana mikasika an'izay hoe fitiavana miaina zay a inona ny zavatra hitanareo facteur na mampiena ny fitiavana ny fitiavana vady menanareo ary ny fitenenana. Ie misaotra nanay fitenenana dia miaravantsika rehetrarehetra izay mivady a misaotra ihany koa fanasana tamin'izao fandarana mahafinaritra zao fa mahafinaritra na le thème fa sarotra be mihitsy le fanontaniana satria araka ny tenin'ny pasteur teo fitiavan'ny lehilahy tsy miaina zany mihitsy tena marina zany ty mba miaina zany fitiavan'ny lehilahy fa le intensité mety hoe miakamidina kely a arakaraky ny situation dia araky ny tenin'Andriamanitra moa zany le nitenen'ny pasteur teo hoe nareo vehivavy tiava ny vadinareo manake vadinareo nareo lehilahy tiava ny vadinareo dia apiko any Korintiana voalohany a toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito 1 Corinthiens 13:7 hoe ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetrarehetra manantena ny zavatra rehetrarehetra maharitra ny zavatra rehetrarehetra dia valin'le fanontaniana zany zay contraire an'io rehetrarehetra dia mety hoe manena an'le afim-pitiavana daholo rehefa ohatra hoe tsy mahita fandeferana amin'ny vehivavy ohatra fa hoe miheviny ihany miziroziry fa ny lehilahy foana mandefitra na hoe mino zavatra rehetrarehetra hoe tsy misy fahatokisana ohatra hoe misy situation ohatra dia miteny hoe zao ane io dia hoe tsy marina zany fa hafa ny eo anatin'ny sainao ohatra hoe manantena ny zavatra rehetrarehetra sy maharitra ny zavatra rehetrarehetra zany io moa no tena sarotra indrindra hoe l'amour supporte tout hoe matetika zany ny vehivavy a rehefa misy zavatra mitranga dia sarotra be amin'ny vehivavy mihitsy le hoe mipetraka fotsiny dia manaiky dia miandry dia manginy fa ny vehivavy tonga dia réagira eo eo dia rehefa miréagira eo eo ny vehivavy dia arakaraky le situation fa indraindray le izy raha vao zavatra délicat dia na lehilahy manao contre réaction na hoe contre attaque na ny lehilahy tonga dia mangina mipetraka dia raha vao mangina mipetraka nefa ny lehilahy dia lasa ohatrany hoe io andiny fafito hoe lasa mandefitra fotsiny izy zany dia misy blessure quelque part any anatiny any dia lasa misy impact amin'ny fihetsika amin'izay avy eo dia ny tena masarotra le izy moa zany eo amin'ny fotoany raha ohatra zao hoe misy situation anankiray zao miréagira le vehivavy a dia tezitra izy na tsy faly izy na hoe manome tsiny izy na ohatra zany dia lehilahy mety tsy miréagira eo eo fa miencaissé izy aloha dia avy eo nefa rehefa tsy vita migobona an'iny a dia tonga le araka ny tenitsika teo hoe manomboka tsy miena le bisou le bonjour fotsiny sy ny sisa dia eo vao manontany ny vehivavy hoe fa misy inona en fait le izy tsy hoe teo eo
efa zavatra efa ohatry ny enezaky rehefa tsy mahavita amin'ny contre-attaque izy zany dia lasa mikombona dia lasa zay no mahatonga le hoe ohatra miena zany fitiavana zany fa le fitiavana koa tsy miena fa ohatry hoe zay hoe fahasavy différence-na réaction zay zany ny akapobeany dia matsipri angamba meko vadiko indray no fitenenana fa tsy zarena maneta ie manolo fetiko amintsika rehetra dia ainy jesosy mietiko amalinan'le fanontaniana hoe inona mampiena ny fitiavany lehilahy vehivavy ny fitiavany lehilahy vadiny dia be dia be aloha raha en cas général le izy ny araky ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Efesiana 5:7 fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka Kristy ho lohan'ny fiangonana. Ny tokantrano rehefa tafiditra ao anatin'ny tokantrano dia ny lehilahy foana ny lohany dia matetika ao anatin'ny tokantrano ny zavatra hita aloha ny en général dia matetika indraindray ny lehilahy satria zany napetraka hoe lehilahy mitady dia ny vehivavy mikarakara tokantrano sotra zany dia matetika ny lehilahy variana amin'ny ohatra fitadiavana na ohatra an'izany dia ny vehivavy no mandray andraikitra amin'ny ao an-trano rehetrarehetra dia izany akory tsy midika hoe le vehivavy zany lasa tompony décision sy ny zavatra rehetrarehetra fa tokony apetraka foana le hoe lahy ny lohan'ny vavy. Matetika mantsy rehefa ohatra hoe misy décision ao an-tokantrano dia matetika ny lehilahy ohatrany hoe mora manadinidiny izany hoe tokony ohatran'izao ohatrany le vehivavy no mampatsiahy hoe tokony izao ane ty tokony atao ane ty zavatra ty tokony misy zavatra be lehibe ohatrany dia le vehivavy no mampatindin'le izy dia iny zany tsy tokony hoe hiprofiten'ny vehivavy hoe ianao ary tsy manao an'izao ianao ary tsy zao fa anjara mila mipetraka foana zany le tenin'Andriamanitra hoe lahy ny lohan'ny vavy ka na misy zavatra hoe adinony arany dia mila manontany décision foana hoe inona ny tokony atao amin'ity zavatra ity ohatran'izay zany alohan'ny anaovana zavatra. Ny zavatra anankiray koa mampiena ny fitiavan'ny lehilahy vadiny dia zavatra hitako koa ty tamin'ny tokantrano anankiray indraindray rehefa tonga ny zanaka ny ankizy dia indraindray ny fitiavan'ny vehivavy lasa partagé amin'ny fitiavan'le zanaka dia lasa le lehilahy tsy dia ohatrany hoe tsy dia voakarakara firy tsy dia satria mantsy ny fitiavana tsy maintsy karakaraina ny fitiavana tsy maintsy mifanome tsy hoe miandra le anankiray foana ianao na hoe miandra ny ohatran'izay fa tsy maintsy mifanome zany dia indraindray ny vehivavy lasa partagé any amin'le zanaka le fitiavana dia tsy hitan'le lehilahy tsony le izy hoe lasa tsy dia hitako tsony ty vadiko ty lasa indraindray arany tamin'le mbola mitaiza-kely moa dia indraindray arany rehefa mampatory zaza dia indraindray tavelany amin'le chambre-n'le zaza mihitsy fa satria tsy mety matory le zaza ohatra izany dia nefa nireny zavatra ireny ohatrany hoe zavatra madinidinika fa rehefa mitambatambatra le izy dia lasa hitan'ny lehilahy nefa ny lehilahy tena amin'ny tokantrano anankiray dia lehilahy mila besoin kokoa par rapport ny vehivavy dia izay koa hitako anisan'ny mampiena fitiavan'ny lehilahy vadiny dia indraindray nefa ny vehivavy tsy tonga saina amin'ilay izy indraindray nefa ny vehivavy miteny hoe zanako ane io e zanakitsika ane io e ka mbola important no fitiavantsika ane io e fa nefa ny fitiavan'ny mpivady mbola ambony ary indrindrindrindra mbola tokony ho hitan'ny zaza mihitsy arany hoe na efa mananjanaka firy ara na efa lehibe sotra zany dia tokony modely foana ny tokantrano ny vady anankiray hoe mbola mifankatia be papasy maman mbola zao be dia izay aloha ny anisako ahetiko amalinan'ilay fanontaniana. Amen. Trona me fitenenina dia rehefa indray raha mbola misy occasion verina aminareo. Mankasitraka anareo mivady koa amin'izay zavatra nentinareo izay mino fa efa misy zavatra voaraitsika mpijery mpampieno mpanatrika amin'izao fotoana izao miezika an'i Jesosy ny voninahitra dia efa mampiomana antsika koa moa izay hoe afaka mametraka fanontaniantsika anatin'ny izao fotoana azo satria manana fotoana malalaka tsara tsika fahatsika fanontaniana rehefa avy eo témoignage ihany koa afaka manana fotoana ihany koa tsika hidirana amin'ny témoignage ka avy hatrany angamba dia raisintsika avy hatrany ny tahery amin'izay fanomezana izay fandarana izay menanareo mivady fitenenana azy
Lalo molohan'ny vavy dia aloha lahy ny teny dia satria izy tika mikasika ny lehilahy moa zany dia veriko mihitsy fa ny lehilahy no tokony hiteny. Tiako marihana aloha amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny lehilahy tsy misy ohatra izao na hoe vehivavy misy ohatra izao fa tsisy mitovy ny lahy sy ny vavy ary tsika ny lahy sy ny lahy rehetrarehetra tsisy mitovy na ray ary. Zay mahery manampy anahy dia zay mampaster Mario ny mampaster Mario dia zay malandria ny landria samy mana ny fisaina sy ny fiainany daholo sy ny fijeriny fa matotsika samy mijoro eto dia nitovizantsika dia zao mbola tianareo vehivavy izahay lehilahy hatramin'izao matoa zay eto fa ny zavatra fotsiny tsy itovizana dia zao misy ny expressif misy ny tsy expressif zany hoe tsy azo calculena mesurena ny habean'ny fitiavana any anaty fa rehefa mitoetra izy dia misy izy fa misy sasany tsy expressif fotsiny tsy asehony fa za mampirisika ny lehilahy aseho io ny vadiko io vavolombelona fa ny fitiavako asehoko amin'ny foana teneniko foana ary teneniko foana ary tondrahako isan'andro foana satria zao tsy mitovy mihitsy ny tiavako azy tamin'ny voalohany sy izao sy ny hoavy tsy mitovy mihitsy fa ngeza be aza ny amin'izao ny taloha satria ny antony efa misy fiarahanay taloha mandrafitra miampy ny bika amantareny tiavako azy dia misy ny fiarahanay kolikoly sy ny fiteny sy ny firesaka sy ny antahanta miaraka ihany koa amin'ny zavatsarotra ny lalovana ka nahitana ny tena hoe firaisana sy ny firaisanay mampitombo ny fitiavanay zany ary tsy mitsahatra mihitsy mitombo mandra-pahafaty ary zany miprofo lazantsika amintsika hoe raha 7 taona ny rahanay zao ary raha ohatra ka mbola atao hoe mahitatsika reny le olona couple na 7 taona reny tsy resaka erosy tsony angeny rahan'ireny fa fitiavana tena voarafitra tamin'ny tsy takatry ny saina mihitsy fa tena mahatsiaro iray izy ary zay zavatra zay mila lazantsika hoe mitombo fa misy ny expressif sy ny tsy expressif fotsiny nanomana smart vidéo fa tsy haiko nafaka manao partage satria raha tsy aty amiko may ilazana an'le tantara kelinay raha manam-potoana zay amin'ny alalan'ny sary satria moa hoe hitina ilazana efa nanomana zay kely fa zany hoe zao fotsiny ny tiako lazaina dia tsotra fotsiny rehefa fitiavan'ny lehilahy zay mety tsy ho takatry ny vehivavy le izy fa zao fotsiny rehefa lazainy le izy dia takatry ny vehivavy ary ny zavatra ingaviana amin'ny vehivavy kosa rehefa misy zavatra famaofao tsy azonareo dia anontaniany vadinareo fa maninona ianao manao an'izao maninona ianao tsy milaza hoe tia maninona ianao tsy manome cadeau indray varindrina za zao rehefa indray ataon'ny vadiko maninona ianao tsy manome cadeau tonga dia lasa manome cadeau ngaikaingana zany satria indray mety fanadoana zavatra misy zany indray tsy hoe tsy tiako fa indray adino le izy ary tadadio fa ny devoly misy ary misy ny devoly io ny vadiko vavolombelona fa ny zavatra atakeny devoly tsy mitsahatra dia ny couple hatrany amin'ny voalohany ny andohan'ny zanak'olombelona dia ny atakiny dia ny couple foana ary tsy mitsahatra mihitsy io devoly keo tsy miova miataka foana any amin'ny couple foana ka indraindray ny hevitra tsy azo hiatakeny dia ohatrany tsy tia io miena ny fitiavana tsy miena ny fitiavana io fa iza matahotra ianao fa tsy expressive fotsiny le izy fa anontanio izy sokiro izy ary rajako io tondray fitiavana kely ange izy ahitanao ny amaliny ianao fa indraindray koa varindrina koa ianareo vehivavy tsy manondraka fitiavana dia nandraha ohatrany tsy tahitra le lafa rehefa tairinareo izy dia mivoaka be da be mihitsy aza gaga ianao ay ve tena mbola ohatra zao izy ty tena zany mihitsy ary fa tsotra fotsiny izay lehilahy tianareo vehivavy matombola mijoro eto fa iza matahotra fa fijerinareo miteny hoe miena ny fitiavan'ny lehilahy tsy miena zany ny fitiavan'ny lehilahy tsy azonareo mesurena ny fitiavan'ny lehilahy fa tsy expressif fotsiny izy 7 taona ny rahanay io izy io vavolombelona ny fitiavako azy sy ny teny mamy misy foana misy koa nefa ny deo misy débat zany misy zany indray miady ny mpivady mandainginareo koa misy lazaka tsy miady fa ny marina dia miady indraindray fa ao anatin'ny miady mihitsy ny ahitana ny herin'ny fitiavana izany hoe izay lehilahy izaho alohany resa ino vadiko vavolombelona izany manatona voalohany rehefa misy miady ary zany ampisehoako zany za zany te ampiseho foana hoe lehilahy ary mampiavaka dia feno matanjaka amin'ny fiverenana sy ny famelan-keloka na inona zavatra ampiseho matanjaka amin'ny famelan-keloka matanjaka ny famitram-pihavanana dia izany mampiseho azay voalohany izay lehilahy ny lohan'ny vavy izay ny lohany voalohany mampianatra ny atao hoe iny afa tianao iny afa mandefitra iny afa mamela heloka iny afa manome teny mamy anao dia zay zavatra zay jerevonga izy fa voatoratoraka fitiavany zay zavatra zay
ilaina zay ilaina zany zay aiza every foana fa ny vehivavy malemilemy foana izy zay fotsiny aloha na de miseho bobo be ohatrany izy malemy foana izy olotsika lehilahy fa itsika matanjaka masay foana maneo fa zany tanjaka zany masa milaza ny fitiavatsika zany tanjaka zany masa miteny hoe tiako ianao zany tanjaka zany masa miteny hoe mifona afa diso zany keo zany tanjaka zany manao hoe mifona afa diso fa tena tsy nentina ataoko teo olombelona ihany tena tsy nentatra tena nazafady krisery malala inona ny tindry tena anoeako an'iny tena oneko fa tena tsy mety iny tsy mety nataoko tamin'iny tena hoe mila manao zay lehilahy fa ny lehilahy manko miseho azy hoe zany hoe tsy mba mandevitra zany hoe misy lehilahy tsy diso zay hevitra zao tontolo zao zay ary ny zava-doza dia zao ny namana ny mpiara-miasa izao tontolo zao indray manoronoro hevitra ny ataoko an'izao ny ataoko aiza mianao an'iny fa ianao ny tokony manindry hoe tsy mety zany ataonao zany zao no izy za dia tiako ny vadiko ny andrangah rehefa tsy tindrangah dia andrangah ny andrangah fa niary ny tiako fa dia zay maha kristianina mifankatiavana reo dia tiako ny vadiko tsika zany mila mi-influencer izao tontolo zao fa tsy izao tontolo zao mi-influencer fa ndray misy ny lehilahy malemilemy sainy mienoenao zany mety tonga any an-tranoko izy dia ohatran'le tantaran'le olona rireny mba hoentiny ihany dia izy koa no mba milaza tantaran'olona no entinao aty fa ny tantaranao entina dia zay zany tena mila zany fa nijoroako hatramin'izay na tonga ny 70 taona ny rahanay za na eo am'lohan'ny preta-po amiko na teo am'lohan'ny reniko aza mampisehoako foana fa tiako ny vadiko ary ampisehoako foana fa iray amiko ny vadiko zay koa tandremo samihafa ny vadinao sy ny ray tapo aminao sy ny ray aman-dreninao ary samihafa ireo fitiavan'ireo ny fitiavanao sy ny vadinao erosy ny erosy zany irainareo io any ny ray aminao tsy ny ray aman-dreninao ny ray aminao na ny zanakao ny ray aminao fa ny zanakao sy ny ray aman-dreninao ino no atao hoe storge indray ny fitiavan'iny ary misy le filia amin'le namana tsy ny namanao mihitsy ny ataonao ambony raha misy ataonao namana ndao tsika ao iny efa mivadinao tokony andehanao dia avitandany za miaraka mivadiko mandaninao madia makany tsy ataonareo any impiry moa nanda invitation iraha mpiara-miasa zay tsy nataoko mihitsy ary mbola tsy nataoko tsy mety mihitsy io vadiko mba hoe tsy nanentan'izany apsehoko foana za rehefa vita ny asa zalany amonjy mivadiko mamaya zay foana ny asehoko fa ny anareo hafa ny ahako ny vadiko ray amiko asehoko foana zay maha kristianina zay foana lazaiko zany mijoro zany zay zany aiza manahaka n'izao tontolo zao sy nlo manana toko fa mlefony andiny fa miavozana fanavozana sainy zany miavozany dia miverena madio amin'ny nanambaran'andriamanitra atsika zay aloha zany ohatrany hoe atsipoko amin'ny lehilahy fa atsipoko amin'ny vehivavy koa aiza diso hevitra nareo fa tianareo ny vadinareo fa antanio izy raha misy zavatra tsy azoko azonareo ianao zany tena ohatra mmpaniaviniavina tamiko fa tsy mitsitsikitsika androany mba mitsikikely dia mitsika izy zay fa mety adinodino le izy tsy ny hoe varina amin'ny zanany izy iny le hoe fitiavan-janaka iny le atao hoe storge fa ny erosy foana fa tsy mifangaro fa za matahotra fa verikely ohatra misy ana fa za tsy tafajany eto araha zany avelanareo miteny eto makatsitsaka amin'izay fizarana netinao zay dia zay anyzany raha vavy rehetrarehetra rehefa eninao fa mangatsitsika ny fitiavany vadinao dia antanio izy fa maninona no ohatran'ny eniko mangatsitsika le fitiavana indraindray koa manko tsika tsy mangatsitsika le fitiavana fa tsika mihitsy no hafahafa dia lasa ohatrany hoe mangatsitsika raha isika mangatsitsika le fitiavan'le vaditsika fa indraindray tsika indraindray hoe tsy ho tsara ny ara-panady tsy ho tsara ny fiainam-bavaka tsy ho tsara ny fifandraisana amin'ny tompo dia lasa hita ohatrany somary negatif daholo ny manodidina dia mba mijerena koa indraindray avy aty amintsika mihitsy no source an'le izy zany dia mba mandiny tena koa tsika dia andao ngamba metsika ny vadiny ranadahery kely ny fitenenana hoe ahoana moa zany arak'izay tenen'ny vadinao zay inona ny zavatra tena hoe mba tsapanao zany tao indritra zay 70 taona ny vadinareo zay midy micro anareo midy micro tenena tsapako moa zany nandritra izay fotoana nomeny tompo anay zay tao anatin'ny fanambadiana zany tsapako mihitsy hoe avy tamin'Andriamanitra le izy hoe vady nomen'Andriamanitra ny vadiko satria nangatahako taminy na dia mbola atao hoe zaza ihany 17 taona nanomboka nahita azy dia telo taona taoriana zay zany tena nanomboka ny vady nisoratra ara-dalàna dia avy eo zay eritaona zay
taorinan'izay telo taona izay zay no mivady Za 24 ans, 17 ans. fiangonana Détournement des teo mineurs. anatrian'Andriamanitra dia taorinan'izay tanandritran'izay fotoana zay zany a dia nanomboka nianatra tamin'ny fiainana dia natsiaro zany zay fa tena zay mihitsy ny tenen'ny vadiko hoe le tokantrano ray zany a le zay mivady iray a dia tao anatin'ny tokantrano ray na dia mbola mipetraka tamin'ny mamany vadiko ara satria se trano lehibe ny fianakaviana fa Zay ny premier deuxième nanana étage zay fa izy atao fahaleovatena ambany. kosa zay tamin'izany fotoana Nefa no ambony dia ambany tena izy. hitako Zay eo amin'ny premier étage, zay zany eo amin'ny deuxième étage dia izy eo amin'ny premier étage. Fa ny fiainanay saranay mihitsy zany, saranay saraka zany mihitsy. a dia tena hoe hitako mihitsy zany hoe mipetraka na dia teo akaiky teo aza ny rafosako a dia tena hitako mihitsy zany hoe ny fiainanay mivady a dia fiainanay manokana na nanomboka ny bevoka na ny teraka na ny hoe efa nanomboka ny taiza dia tena hoe ny fiainanay sy izay resanay sy izay raisinay fanapahan-kevitra ny raisinay miaraka dia zahay mivady any na misy hoanina zay ao na kelikely ny fidiram-bola na betsaka tao anatin'ny abondance zay tao anatin'ny zavatra hoe mba hoe ny aina ny adana zany a dia tsapako zany a fa tena hoe tokantranoko le izy a fifankatiavako amin'ny vadiko le izy a dia zay zany no tena hoe tsapako tamin'izany Kely fotsiny a tao anatin'izany zany a za zany zay koa tsara amin'ny lehilahy zany mijoro, za zany mijoro foana, misy isadisa indray fa mijoro foana fa ekipa ray foana zay mivady. Ny vadiko tsy azo idirana mihitsy ny fiainanay zay mivady zany tsy azo mijanjabaikiona mihitsy fa mijoro ahako na andreniko raha vazavazako raha misy zavatra tsy mety ataony amin'ny vadiko na tsy mety ataony amiko asehoko foana zany fa mivadiko sy za iray tsy ndray amandreniko na ny ray tapo amiko tsy misy ray tapo aminay koa amin'ny ambany mipetraka any ambany ny anabaviko. Ary misy fotoana zany tsy hahafeliny zany misy fotoana zany ohatrany hoe ny famaly mitady milavany mitady ilavany amin'ny vadiko ny anabaviko avy hatrany dia apetrako mihitsy ny toerana hoe ny vadiko aiza kity anareo mihitsy ny vadiko aiza fitenitenenareo ny vadiko fa raha vao mikitika ananareo mikitika zany hoe aseho mihitsy zany zay zavatra zay hoe iray a zay zavatra ilainy zay zavatra zay ilainy zay zavatra zay manome tokony vadinao ianao amin'izay hita ny vadinao ianao fa tena ianao ny ray aminy satria eo mahatonga disadisany tokantrano indray raha vao lehilahy malemilemy kelika moronany amin'ny fianakaviany misy azy izy fa ataony akilabao ny vadiny normal na ny vadiny raha malahelo ary normal na raha mety misy fisarahana ndray andro any satria matsiaro tsy solidaire izy ohatra mety dia hoe Salanao menanao fitenenana ny tiako fotsiny hoe tena hoe mariana tsara zany a eo amin'ny tamin'ny fahatany ranay tao amin'ny tokantrano na zao tsika miteny zao a feno enina telopolo taona fa ny zany hoe fakafirahanay zany efapolo taona fa ny mariage 1986 fa ny mariage zany a mariage religieux zany 36 ans fa mariage soratra 37 ans. Oui, dia tena tiako ny fifampitondranay mivady tamin'ny fahatany rana sy tamin'izao tsika miteny zao a dia marina mihitsy ny tenen'ny vadiko hoe ny tombo le fitiavana ny tombo ny voatra ny tombo fa tsy hoe fa tsy neny tsy tariny fa ny tombo a le fifankatiavanay a raha tamin'ny fahatany dia tena hoe mbola zazavavy tsy hoe efa vehivavy lehibe ihany satria efa mitondra tokantrano sy niteraka fa ny hoe fotsiny a hoe mbola ao ihany hoe tanora fisainana sy ny hoe miantahanta sy ny hoe fa ny zavatra hoe ny tena tiako marena zany dia ny hatramin'ny ny fadiana sy ny hatramin'izao a dia teo anatrehan'Andriamanitra dia tena hitako mihitsy zany fa hoe ny tokantrano ny lany nohan'ny vavy dia izay kosa aloha dia eo anatrehan'Andriamanitra ny tenenako hoe navelako ny vadiko a hitondra mifanaraka tsara zay a fa ny décision zay tena hoe hijereko azy eo amin'ny sorony a dia izy ihany no mitondra an'izay fa izay zarainy amiko le izy a dia tena hoe tsy natsapa zany tena hoe ny akamarony ny tena hoe décision tena hoe anisan'ny
fanapahakevitra anisan'ny lehibe indrindra tao amin'ny fiainanay ny atao hoe grande ligne zany dia tena hoe nanaiky teo anatren'Andriamanitra hoe rehefa izy no ny teny dia resy lahatra nyresen'Andriamanitra lahatra nyresen'ny fanahy masina lahatra dia ohatran'izay foana na hatramin'ny andro androany ara nisy décision lehibe satria ohatra nasa vahiny zay raha pitso dia miaiky aho hoe inona data le tena tsy maintsy hoe ohatran'izao anomanantsika an'izao dia tena hoe mijery azy na dia misy hoe mianao manasa vahiny moa zany dia hoe amin'ny akapobeany hoe ohatrany hoe revenir amin'ny vehivavy hoe zao natao zao ny disposition raisina zao ny sakafo raisina zao ny any eny fa natraminy hoe témoignage dia efa homaninay zany témoignage zany hoe androany zao dia nanokana an'izany tamin'ny vavaka sy ny famakiteny zay dia nanaiky hoe mila mifanaja eo mason'ny olona mila mifankatia eo masony tsy hoe faire semblant fa se retenir dia aseho dia hitan'ny olona betsaka ny témoignage ny olona zany tonga tato an-trano hoe natao anatin'ny fahasairananay nefa tsabatsaban'le vahiny ny fahasahiranana dia ny teny mihitsy ny olona tena mifankatia mandefa témoignage mitokana le mifankatia izy mivady na dia hita hoe tsy tena hoe araka tokony ho izy nitoka lavatra raha mahavehivavy ny tena fa ny zavatra tokony hoe nandraisana an'le olona fa nanarona zany ny fifankatiavana dia misaotra antsika rehetra tiako tsindrina faraparany dia mikasika ny hoe mila estimena koa ny vehivavy satria vehivavy ndraindray manambany tena ndraindray izy manambany tena tsy mahatoky tena estimeo izy dia apprécio izy fa rehefa estimenao izy dia estimena ianao fa ny zava-doza manko nandray tsy estimeny lehilahy ny vehivavy ary ndraindray koa mifanohatra amin'izay tsy estimeny vehivavy ny lehilahy ka tadidio fa iray nareo raha tsy miestime anazy ianao dia tsy miestime ny tenanao ihany zany ianao dia dikan'izany raha manambany ny vadinao ianao dia manambany ny tenanao zany ianao zay dia manjary lasa manimba zavatra zany hitany devoly zay zavatra fa estimeo izy apprécio izy azavao aminy teo zao dia hoe lazaiko amin'ny tsipriany daholo ny zavatra rehetra indraindray aza ohatrany mampiresaka azy hoe ahoana ny fihevitrao amin'izao ahoana ny ataonao zao dia ahoana ny hevitrao dia miteny izy zao dia fa ny lehilahy kosa amalohany azy dia tsy hoe manao didijadony izy akory fa tokony manana kapasité izy manazava sy mandresy lahatra rehefa tsy mahay mandresy lahatra vadinao ianao dia olana be zay satria hainao nandresy lahatra azy nikotikôty azy tamin'ny voalohany ka nahoana tsy hainao mandresindresy lahatra azy amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony ho vitanao zany zay zavatra zay ankatao amin'Andriamanitra ary ny zavatra mampitombo ny fiankatiavana ny vady zay tena tiako resahana eto io izy vavolombelona vao fo vao maraina zay mivady eo amin'ny 4 heures zay mivady mandinika teran'Andriamanitra indray mandray révélation indray izy mandray révélation mifampianatra zay eo amin'ny fanamasina mampianatra ny ary zay zavatra eny tena tsara satria Andriamanitra fitiavana maninona mitombo fitiavana satria ilay fitiavana toetra foana miaraka aminao no ny tenin'Andriamanitra zay ny mampitombo fitiavana zay zany tena Alleluia voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izay témoignage-nareo mivady zay dia tena hoe tsapa fa tena hoe ao aminareo Jesosy ao aminareo ilay fitiavana mena ny tompony voninahitra makasitraka anareo mivady efa mandroso dia mandroso ny fotoanantsika dia sany le main français le main sao dia alefa le sary io sa fanontaniana apetraka voalohany tonga dia miomana zay ametraka fanontaniana zany ao anatin'izay fizarana nentina telo mianada teto zay tola anankitelo miaraka teto raha dia mbola andefan'ity partage zany ny fanofon'Andriamanitra ratahery dia arositsika ny aloha sady manao commentaire any raha hery zany mandeha le sary raha zao atao satria tsy fantatra izy andro lahery raha zoko tsara tamin'ny teny ianao midy micro ngano midy micro na ratahery eo midy micro nareo sady tsy mety mifoba izy rehefa midy micro zay zay vao misokatra avereny lasa raveriko averina zany tsika io zany tamin'ny mbola kely nipetraka tamin'ny bebeako ako ny bebeako dia kristianina ary izy nampianatra foana nampianatra ny atao hoe na reny tantarany Davida sy Goliata reny aza
dia no tantarainy tamiko ary mamaky baiboly zay mianaka vao matory rehefa mifo dia mamaky baiboly. Zay zany ny zavatra voafafy tao amiko tamin'ny fiainako. Eo zay dimy menada ny zokinay zany efa vavy lehibe io dia mitototra hoe za zany faralahy ary zay koa ny zavatra man'Andriamanitra satria faralahy dia za zany tsy manana anjandry dia maniry zandry dia zany hoe le vadiko zany manjary ohatran'ny le zandriko niriko dia zandriko ny vadiko zany ohatr'izay zany ohatran'raisika ohatr'izay le izy zay netomboanay. Dia raha tohizinareo dia io aho dia ity tovolahy namako ity zany meilleur ami-ako dia io ny anisan'ny fankahitako tamin'ny vadiko satria izy io dia meilleur ami-an'ny vadiko zany dia zanakanabaviny ary zay rolahy nefa miaraka foana fa maty raisy reniny adaly io dia za koa nefa dia makombo zareo foana zany ao amin'ilay meilleur ami-an'le vadiko zany mbola tsy nahita mihitsy nefa le meilleur ami nefa miresaka amiko rehefa resahany foana momba fatamin'ny taloha nefa dia zay zany le fanomanan'Andriamanitra dia nefa efa eniny foana fa mbola tsy fantany ary tsy nieritreretiny mihitsy dia le meilleur ami-an'ny vadiko zany io indray meilleur ami-an'ilay vadiko dia izy vadiko io tamin'izy tamin'izay fotoana tamin'izany fotoana 12 taona roa taona tao aorianan'io zany dia mifankahita zay 12 taona izy amin'io io le meilleur ami-any io dia io zany niesin'le meilleur ami-ako teo io dia za ao amin'io akandrareo sary io ao foana ahako nefa fa tsy mifankahita mihitsy zay ary tsy mifankalala koa ary zay fa eniny foana le anarako zany hoe cousin anay ery makarimaka aty dia ohatran'izay dia io indray izy tamin'ny nanao esenina zao zany izy heritaona niaraka zay dia io ahako tamin'izy efa lasa taty andafy satria heritaona izy lasa taty andafy dia aorianany dia teto indray zay fiancay anay zany io fiancay io izy io zany tamin'izany io tamin'izany io dia io indray zay ny soratra heritaona alohan'ny andarany tany andafy zany zay dia ny soratra tamin'izay ny soratra indray io rehefa avy soratra zay tapabolana taorianany fisaratany io dia nakaty andafy izy dia za rery mitavela tany Madagasikara. Eto ny tena ijoroko vavolombelona ihany koa fa mandritra ny heritaona ny vadiko 7 volana teo taty andafy diso mihitsy ny eritreritry zao tontolo zao mieritreritra hoe rehefa alavitry ny maso lavitry ny fo diso zany lavitry ny maso rehefa tena mbola akaiky ny fo satria fanoratra foana zay mivady amin'izany tamin'izany tsy misy te hoe mandefa internet na fa mifanoratra dia tsisy dia taratasy na soratra telefônina tokotany ndraindray misy any amin'ny arabe dia alaina le taratasy dia asiana lokomena manisy lokomena amin'ny vavako ako dia asiako bakely dia inona lefany 5 andro tongany dia tongany le izy fa zavatra lazaiko aminareo ny herin'ny fitiavana mampimebe fa jerevinao fa io zao olon-dehibe io zany hoe 27 ans 27 ans io ny vadiko 20 ans am'izao dia tadidia fa rehefa tonga teny amin'ny aéroport tsy napoziko mihitsy ny eo no nahafantarako fa nantenako raha tsy mahalala ny be fitiavako tamin'izany fa tsy napoziko mihitsy fa iny zany le vadiko zany retiko teny foana fa mpitatany eny foana zay roa tsy misaraka mihitsy noho rehefa nalefa teny amin'ny aéroport tonga teo amin'ny aéroport gaga daholo ny olona rehetrarehetra ny gogogogony tomany sy ny ohatran'ilay zazakely reny tena tsy mbola napoziko eo nanao ohatra zany dia eo tonga saina hoe lasa le vadiko lasa dia tena gogogogony tomany be tena ny gogogo tena dia gagana mivadiko aza gaga be tena gogogogony tomany be izy ty dia teny ambony avion izy mbola hitany foana hony amin'ny kopakopaka mosara manao amin'ny tanana ohatran'izao zany kopakopaka mosara mbola hitany ery amin'le ohatran'ny terasy ery hitany dia nohon'izay izy ataoko hoe tapa-bolana angamba izay sary volana tany nandefasako sary noir et blanc zay za tsy dia mahita an'le hoe tsara loatra le sary fa nalefako tany fa vao nahita an'le sary hony izy dia nigogogony tomany keo tany zany zany hoe eo zany ampisehoana hoe tsy hoe lehilahy lehibe ianao fa tena tsy ampozinao le fitiavanao ka hoe miredareda be ao anatinao dia tao aorianan'io izy 6 volana izy zany tany dia tonga ako ny aveo 6 volana tonga taty andafy nandalo volana dia niara-nody amin'izay zay mivady nody zay dia rehefa nody zay dia io natao mariage io zany natao mariage dia raha aveo indray manaraka raha mitoy reo zay aveo zany niteraka reo ny zanakay
dia io ny lamatoanay zany a, dia io ny vavy reo zany zay tany Madagasikara alohan'ny andehananay taty Andafy io, zany hoe tamin'ny 2001 zay ny tonga taty Andafy, alohan'ny andehananay taty Andafy naka sary zay ireo dia andeha zay avy eo. Dia avy eo rehefa kelikely dia nelehibe ny ankizy taty Andafy, dia reo indray izy efa io zao lehilahy matoa teo, dia reo zay io zao ny lamatoa dia io zao mivady koa, dia reto ny ankizy efa lehibe, fa ny sariny efa lehibe zao indray tsy ho hita eto aloha fa efa lehibe daholo, ny sasany efa miasa daholo izy, ny sasany le faravavy io zao efa 17 taona, efa professeur amin'ny lycée izy amin'izao fotoana zao efa lehibe daholo zany izy zao fa raha ny tantarany eny fa tsy tantarany ankizy no resahany eto, fa io ndray efa tamin'ny 2002 zay natao batisy miara zay mivady zany rehefa miara resy lahatra dia miara manao zavatra foana, miara nanao batisy zay dia nanao témoignage zany zay tamin'ito amin'ny fiangonanay teto Lyon ihany zay io koa izy manao témoignage sehoana sehatra voalohany teto Andafy io zany dia zao. Fa tiako lazaina kely fotsiny zany hoe tsiraitra tsy aposina ny resahako eto hoe hitanareo fa ny vadiko nanomboka tamin'ny 2001 zay tonga teto dia nanomboka mianatra coiffure ako tsy tany amin'ny salon fa ny vadiko ihany no nanaovako za zany tamin'izany tsy manam-bola ny tena hoe anamboarana volo, dia hoy zako hoe tena napakefitra fa zany anao volonao, dia ny nampianariny ato dia ny anarako teo dia zany manao bosina depuis hatramin'izay manomboka anandroany ka zany nanao azy zany hoe zay fotsiny aza ve dia tefa hita amin'izany no fitiavana ngezabe mihoatra ny taloha ka tena hoe tsisy mahay manao ny volony afa tsy zahako nandramana lefa any amin'ny coiffure fa tsy mahavoaka ny voka natao fa hafahafa be fomba fitazomako an'le bosina fa tsy hitanareo koa zany fa hafahafa be fitazomako fa efficace zany hoe io zany zay roa dia raha toizitika ihany zany dia ny lehibe koa zay roa dia io ndray zay roa amin'izao fotoana zao io zay roa voaingana nakasary mandehandeha zay roa zany manapa-kevitra foana isan'andro mandeha eo amin'ny adiny roa mandeha tongotra, dia mandeha tongotra mifampitatana mandeha mandeha any amin'ny parka. Ny antony tiako lazana an'izany dia zao ilaina mihitsy ny mpivady mba miaraka elaela sady mideran'Andriamanitra zay mandeha any amin'ny parka zay mivavaka zay miteny amin'ny teny tsy fantatra zay mitena mideran'Andriamanitra zay mihiry zay eny amin'ny parka eny ngezabe manko parka eto akaikinay eo amin'ny adiny roa zay roa tsy maintsy mahavita an'izay zay dia nandray zay mandeha dia ny tiana lazaina zany dia zao hoe mila maratrapena koa le tsy fafana miaraka iny ko zany mila fantatra zany hoe aizitsika mba asina programa zany ny fiarahana mandeha mba miaraka mifampitatana mba miresaka mandinika ny fiainana miresaka amin'Andriamanitra ilaina zany zavatra zany na dia ao aza le fiarahana eo amin'ny adiny 4 eo miaravavaka manana zany temps zany zay satria efa retraite moa dia misy ola fiarahana adiny roa mandeha tongotra sady mahasalama le izy vatana ary mahasalama koa ny aina mahasalama ny fanahy ihany koa dia tena hoe ohatrohatr'izay foana zany ny fandehana io zany zay mitsangatsangana ity ireo ndray zany zay rehefa aiza ary zay io raha fantatra reo mahafantatrareo hoe le sambo Titanic ao anaty sambo io zany zao hitanareo le sambo Titanic dia io zany le ao amin'ny salon Titanic zany hoe misy exposition taty dia mba nandeha zay zany dia mba io zany zay mpanakasary dia hoe tena le sambo zany hoe ohatran'izay fotsiny le sasa io reo zany zay mivady dia inona moa no lazaina fa dia ny tantara zany mbola itoy ny tantara ary voasoratra io monko hoe mbola itoy mandra-piona indray dia mbola itoy. Alleluia. Raina ny tompo fa dia tena hoe anao tsika mba hitiako an'Andriamanitra aloha fa tara be le témoignage sokafo ny micro anao dia mba mitiafo an'Andriamanitra voninahitra fa tena Alleluia. Alleluia. Raina ny tompo. Hitantsika amin'izany zany fa tena possible be mihitsy ny tahirin'ny fitiavana tsy tokony midina mihitsy ny fitiavana rehefa haitsika ny kolokolo azy rehefa tena hitantsika ny valeur ny vaditsika io dia haitsika tsara mikolokolo azy dia azo tazomina foana ary mety tena tsy mety miakatra zany raha araka ny temoina zazavady eo dia miakatra ny fifankatiavana zay moa rehefa tena hoe le fitiavana kapeny ao dia tokony miakatra foana ny fitiavana voninahitra ao an'Andriamanitra reherery ihany
fa lesona lehibe ho antsika izay manaraka izay fizarana teo zay ho antsika izay mahatsiaro hoe marisarisa ny fifankatiavana tsy de ao tsara de be ny dingana azo atao teo raiso zay sahazanao de ampiaro de ho hitanao fa iova ny fifankatiavana ro mivady mentsika an' Jesosy ny voninahitra de afaka mametraka fanontaniana amin'izay tsika misokatra ho antsika rehetra fitenenana zay tianareo metrahana fanontaniana na ho an'izy ny vady na ho anay na ho andranadalan'ry mivady de misokatra daholo ny sehatra ahafahantsika mametraka fanontaniana mihina fa be ny fanontaniana apetrakintsika de mba manokatra vidéo raha azo atao le mametraka fanontaniana zany télévision moa zany tsika tsy menatra natrehan'Andriamanitra fa fanomezantsika voninahitran'Andriamanitra ny antony zao de menatsika raha fitenenana nanao témoignage azy koa tsika misokatra atsika koa ny fitenenana raha misy mpivady moa ijovambela de vomaika ho tsara eny ary raisiko ny fitenenana nametraka fanontaniana de aoriana mametraka ny manaraka satria mandroso ny fotoanantsika apetrako amin'ny raha nadahery mivady ny fitenenana raha am'izao fotoana zao zany misy mpivady hoe vokatr'in'ilay hoe fianan'ny fitiavana de mety hoe fa miaramonina sisa ho tokantrano ao ihany fa tsy misaraka fa tena hoe samy manana ny fiainany samy mandeha amin'izay aleny fotsiny fa tsy misy hoe mifankatiso ny mpivady inona ny torohevitra azonareo mivady aroso ho an'izay mpivady zay manoloana ny problema zany izy tena problema izy satria raha ohatra ka itoy zay de miataka ihany farany de mety zavatra ratsy ny farany ka androany tsika de hitondra vahaolana afaka mena 5 minutes nareo mivady de mena 5 minutes koa raha nadalandry mivady de atombokareo ary ny fitenenana ya torohevitro mampalahelo ny toejavatra ohatran'izany ary raha kristianina aloha le olona eo tsy fantatra hoe kristianina ve le olona sa tsy kristianina raha tsy kristianina aloha le olona raha tsy kristianina le olona de manana torohevitra koa ako raha tsy kristianina le olona dia mila mamantatra ny tenany izy hoe fa iza moa ianao ary izy ivadinao io zay aloha voalohany raha tsy kristianina izy ary raha vadinao io dia tiavo ny vadinao de dinino ny tenanao fa so takony ianao so misy enatra ao anatinao na misy loto ao anatinao na misy influence ao aminao fa tsy hevitrao zany fa raha ny hevitrao madio tianao ivadinao io zay aloha ny hevitra raha ohatra hoe tsy kristianina le olona de izaka hoe miverena amin'ny Kristy raha ohatra ianao ka tsy hitanao tsony zay tondranao ny fiainanao ka manjary tsy mahafantatra ny vadinao ianao satria rehefa tsy mahafantatra ny vadinao anao de na ianao Alzheimer de mila mijery dokotera ary ny dokotera tsara indrindra de Jesosy ka raha kristianina indray le olona de ozy hoe sahiry fahaiza-menatra manaiky fa manana fahalemena ianao fa ny azo tsara tsy afaka mo azo ratsy ary ny azo ratsy tsy afaka mo azo tsara fatara fa ny voany no afatarana ny azo ka raha ny voany mampiavonavona anareo sotranizy tsy mampifankatia anareo ohatran'io azo ratsy zany ka raha kristianina ianao manoera azy de andositra lavitra izy fahaiza manaiky an'izao fa commandin'ny devoly ianao ka raha devoly ny commande anao tsy mitombony zany ianao manana autorité amin'ny devoly fa tsy ny devoly ny manana autorité aminao ka raha kristianina ianao ary io daholo zay zavatra rehetrarehetra mety misakana tsy fiakavanao fa tonga de aiza sina raisonnement zay eritreretina daholo zay antony inona natonga nina ny famarinana ina fa tonga de hoe zaho didy tokana ameny Jesosy mifankatiava tonga de raiso hoy izy de tonga de teny mamy izy hoe mialatsiny mifona aminao fa tena diso fa tiako ianao ary tena tiako ianao fa fantatra ianao fa tia aizany tanina koa izy tonga de atao hoe fantatra ianao fa tia anahy fa mba mimoatra anahy koa soka fa aiza miraharaha zany aiza miraharaha zany fa asany devoly zany raha mbola miavinavina izy de mijanona kely aloha de miverena indray fa aiza manaiky mihitsy fa tsy mila maharitra ianao mila persévérance koa zay zavatra zay fa tsy maintsy azonao io mikotinao io hainao io avereny le mandefa mbola manam-pahaizana noho ny taloha ianao mikasika an'izay am'izao aminy zay zany ako nareo raradahery aradalandry nareo indray ara fitenenana inona ny solution ya mety famarina zay fanontaniana zay ato amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10 efa mivakiny vendredi moa ilay izy
fafito dia hoe fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra mino zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra mazava ho azy fa ny kristiana anankiray rehefa misy zay situation izay dia tsy maintsy mandefitra foana na iza ny diso na iza ny diso na mety hoe za manana marina dia tsy maintsy manao ny preuve foana zany zay io zany dia matoa hoe misy ny fisarahana sy ny divorce dia misy ny tsy fifamelana le manao eo amin'ny andiny faefatra milaza hoe fitiavana izy maro kosa sady mora fanahy fitiavana tsy miala tsy mirehare tsy miroe tsy manao izay tsy mahamendrika tsy mitady ny asy tsy mora sositra tsy manao otroko indray nandrindray ny vehivavy na zavatra efa ela be tamin'ny taona efa 5 taona lasa 10 taona lasa mbola tadidiny ihany rehefa misy zavatra amin'ny trano tokantrano dia tena io mila fandeferana be zany fa dia rehefa hoe mifamela dia aza tsarona tsony le hoe zavatra tarina fotra zany fa matetika ny zavatra misy zavatra hitako koa matetika le vady miady fa ampirean'io dia ohatran'ny vao maika mampitombo an'le fifankatsiavana le izy donc zany tena ilaina mihitsy ny hoe mila mandefitra dia nandray na nandray surtout vehivavy io moa dia zavatra tadidiko mihitsy satria tamin'izay vao manavady dia ny mama ny teny anahy ny teneniny anahy foana hoe mandefitra foana dia ohatra ny tena tanvoan'olo izy rehefa manino ary ny teny anahy zany izy tsy azoko mihitsy fa ohatrany hoe miditra ao anatin'ilay izy ianao no sady azavainy tompo tsara ny sainao hoe jesosy koa ne tamin'ny tonga ilay ambony tany izy nanitry be dia be ny olona nanipikilika anazy ohatr' izany fa izy nga na médecine zany fa nanitry tena foana izy dia fandeferana io zany tena ilaina be io anatin'ny tokantrano dia andehanao premier pas zay nitoko amalina le izy dia resaka be mivadiko dia lany 2 minitra 3 minitra sany anahy tsy haiko tsika raha mahay karatra fa amin'ny karatra misy ny atao hoe jokera zay moa zanaka polokarami be dia lasa mahay raha mihitsy fidiny aloha dia ny jokera passe partout dia misy valiteny jokera zany amin'ity terme ity hoe na ohatry ny ahoana situation na ohatry ny ahoana fanontaniana na le fanontaniana le thème inona ny solution mampiela sy ny sisa dia valany jokera foana dia hoe tsy misy mafy sy letra mivavaka fa le vavaka intime zany hoe ho anahy manokana zany ary tena nandaitra foana io zay moa vao 12 taona fotsiny zay mivady fa tsy 7 taona fa tena nandaitra foana io nandritran'izay 12 taona zay hoe Andriamanitra mbola tiako no vadiko donc rehefa misy problème dia lasa aloha gogogo makany amin'ny dada dia mipetraka aloha ivadiko fa rehefa idada amin'izay miasa dia mandefitra ho azy le vady zany hoe manao triangle zany Andriamanitra ny domiko dia Andriamanitra mandona ny vadiko dia milamina ny tokantranonay miditra indray ny devoly amotika Andriamanitra ny domiko dia Andriamanitra sady mampipitika ny devoly mandona ny vadiko milamina ny tokantranonay zany hoe quoi que ce soit le problème zany dia any amin'Andriamanitra foana misy mafy sy laitra mivavaka ohatra na fitenenana miamaka sitraka narao mivady an'izay jokera zay voninahitra ho an' Jesosy misy marangatana na ravavola menanao avy trano fitenenana raha vaky manokatra amin'iraha dia afaka micro skafana dia menanao fitenenana iyo dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra ny tompo fa mahafinaritra be le fandaharantsika dia voninahitra moa mentsika an'i Jesosy foana dia alohany ametrahako fanontaniana angamba ny sady anao témoignage kely ny ametraka fanontaniana raha ohatra ny anay mivady manokana moa zany dia zay koa zany tena mahatsapa an'le efa témoignagentsika teo hoe vao maika amin'ny tombo ny fifankatiavana zay mivady moa zany zao 23 ans mariagenay dia vao maika amin'ny tombo ny fifankatiavana ny fiarahana nandritra an'izay sady hoe miorina tsara amin'i Jesosy Kristy tompoko ny tokantrano dia ny zavatra tiako ampahirezana kely moa zany alohan'ny ametrahako ny fanontaniako dia hoe anisan'ny zavatra napetraka ny vady rehefa vao nivady zay dia tena hoe ny fifanajana amin'ny fifaneraserana amin'ny fampiresahana sy ny zavatra rehetrarehetra dia tena hoe mitandrina foana hoe tsy mifandratra tsy efa voalaza teo daholo moa zany fa amafisina fotsiny indrindra moa ho an'ireo zay vao hanorina tokantrano na mbola vao eny ampiando ho an'ny tokantrano na hoe mbola tsy nametraka an'izay règle zay dia tena zavatra important be zany
ny fifanajana na tezitra ary dia tsy miteny zavatra mandratra an'ilay anankiray. Tena hoe mila tandremana. Za moa misy exemple kely zany teneniko indray mandeha hoe ny tokantrano dia ohatrany hoe vazy tsara tarehy fragile, mila tandremana. Dia ny tsirairay avy na raha lehilahy na raha vehivavy mila mitandrina an'izay daholo, samy mitandrina hoe sarobidy amiko ty tiako ty vadiko ty tiako ny tokantranoko dia tandremako. Tsy ratsika hoe raha vazy tsara tarehy tsy adakadakana eny amin'ny tany na sipitsipy eny fa tandremana tsara. Dia zay zany zavatra hitako hoe napetraka tao anatin'ny tokantranonay. Nisy règle vitsivitsy moa ny fampiresana mivady, samy manana ny anazy ny olona tsirairay avy dia rehefa mitandrina zay dia tena hitanay hoe nety tsara le izy. Dia anjaran'ny couple tsirairay avy zany misy an'izay fifampizaran'izay mba tonga an'le fiarahampivady irindra tsara fifankatiavan'ny mpivady hitoetra, satria raha vao mifampiblessé eny an-dalana eny verimberina dia anisan'ny mampiena an'le fitiavana koa zay zavatra zay. Dia entre parenthèse kely zay fanontaniako tiako apetraka mety misy maromaro na hainao an'le témoignage-ny Ranatahiry manampy mivady teo hoe nisy fotoana zareo ny tsara toerana noho ny antony mety misy olona couple maromaro zay mety eto tsy mety hoe tsy mahametraka fanontaniana izy fa misy torohevitra ve mba azotsika mena an'ireo mpivady zay mety hoe misara toerana noho ny antony maro samihafa dia mba hikolokoloana an'izay fankatiavana zay mba tsy hampiena an'ilay fankatiavana. Dia inona ny toromarika mba amenareo an'ireo mpivady zay misara toerana zany? Saotra tompoko. Makasitraka raha vavola amin'izay témoignage sady fanontaniana izay dia efa miomankomana zay amin'ny fanontaniana fa mbola hiteny kely moa zany par rapport amin'ilay hoe ahoana ny fikolokoloana an'ilay fitiavana mba tsy hena. Betsaka ny point efa voazara teo fa isan'ny hitako ihany koa tsy mampiena ny fitiavana ao tokantrano dia ny fahaizan'ny vehivavy mikolokolo ny vatany, kolokolo ny tenany ihany koa, satria ny tenintsika gasy ary dia miteny hoe mivady jerijery. Raha mijery eto amin'ny tononkirany Solomona ilay mpanjakana ilay mpapakatra dia tena manao description tsara n'ilay vehivavy izy ohatr'izao ianao ohatr'izao zany hoe misy fiantraikany lehibe ao anatin'ny fifankatiavan'ny mpivady zany ny fahitan'ny lehilahy ny vadiny zany. Dikan'izay zany dia tokony hoe miprendre soin zany tsika vehivavy ny tenantsika, ny vatantsika. Eo sotsika na eny hoe Ranatahiry mihitsy misintona ny volony vadiny, manao ny volony satria mba tiany hoe mba tsara tarehy. Dia zany hoe kolokoloy tsara ny vatanao ataovy zay mba mahatonga anao hoe tena amin'ilay itiavany vadinao anao mihitsy. Matetika manko rehefa misy zavatra miova amin'ny tenantsika dia hita ary mba tsara ianao zany androany dia ataovy mihitsy zay mba hisiny zay foana hoe ahoana no atonga ny ty vadiko ty mba tena hoe ahita le fahatsarana ty amiko aty, fa tsy ohatrany hoe mahazatra foana hoe efa mahazatra foana ny zavatra hitany fa kolokoloy. Ary ny taona moa mandroso, ny mandroso ny taona dia misy fiovana ny vatantsika mitombo mandroso any amin'ny fahanterana be dia be daholo miova ny vata fa tarehy ny volo ny rehetrarehetra miova ny bika aman'endrika indrindra rehefa hoe miteraka maromaro dia kolokoloy ny vatanao mba satria te-polo fanamasina koa tsika miresaka manokana zany amintsika vehivavy kolokoloy ny vatanao ataovy zay mba hoe manaitaitra ny vadinao mba hatonga azy tsy jerijery any ivelany any dia ianao aloha nataovy hoe tsara ao tokantrano mahafinaritra ny ao tokantrano zany lavitra anankiray hoe tsy miara-pelaka zany alohan'ny amanena izay fanontaniana izay fa rehefa aveo zay vavaliana fa zany manampy an'le point resana teo hoe vavaka sy ny teneny Ranatahiry teo fa le fikolokolotsika vehivavy ny vatantsika, ny volo, ny tarehy, ny bika ataovy tena hita mihitsy zanak'Andriamanitra tsika maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsika moa dia mitondra anarana hoe vehivavy tsara amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, tsy re tsara fotsiny ny ara-panahy dia ny ara-batana tsy rarahina mihitsy fa tena raiso an-tanana ny ara-batanao, ny akanjonao, ny mombamombanao aty tsika te-ampitan-dranomasina ny akabeazantsika betsaka ny zavatra tsara, tsy voatery hividy zavatra lafo be anao fa misy zavatra tsara zay azonao vidiana mety hoe manatsara anao koa dia sady voninahitr'Andriamanitra no haingony vadinao na ny zanako koa mahita hoe tena mahafinaritra ianao zany mama fa ça te rajeunit par exemple ny volonao na ny bikanao na ny akanjonao dia mena an'i Jesosy voninahitra fa mino fa izay point izay koa dia important be amin'ny fifankatiavan'ny mpivady. Dia izay ny fitenenana raisiko hiditsika atao le fanontaniana tao hoe ahoana ny fomba hikolokoloana ny fitiavana raha mifanalavitoerana ny mpivady possible ve Ranatahiry zao mifanalavitra nandritra ny
9 mois ahoana ny fikolokoloana ny fitiavanareo tamin'izany tsisy ny SMS tsy misy ny efa nilazany teo ihany moa hoe mifampiasa telefona amin'ireny cabine téléphonique reny a mety misy astuce hafa ve a raha misy koa olona hafa afaka manana vahaolana na torohevitra dia amenantsika ny fitenenana fa amenany izy mivady aloha fitenenana vetivety ary ia mariako aloha fa tamin'izay tsara toeran'izay a tsy mbola kristianina ako fa mino an'Andriamanitra fotsiny satria zany tezain'ny bebeako fa za tsy pakany am-piangonana zany mihitsy tamin'izany ary tsy mamaky tenin'Andriamanitra tsy mitsony ary taorianan'ny tezain'ny bebeako ana fa ny zavatra nisy tatamiko foana dia mino aho fa Andriamanitra mijery aho zay fotsiny zany aloha dia io Andriamanitra mijery aho io no niteneniko satria nalahelo mafy aho amin'ilay vadiko nandeha dia zako hoe tsy ao amin'ny heriko tsony satria za raha misy olana tamin'ny vadiko na salam'izany dia eo foana na olana ara-bolana inona na olana ara-hery raha misy an'izany hoe misy manany azy eo ambondrona tena iny aho tonga any dia tedaviko le bandy za mo karateka be tamin'izany dia tonga dia tena tonga dia teneniko le bandy io aizanany ny latsony izy fa hitany lahy za raha tiany lahy dia alohantsika kadojo fa misy dojo ary tamin'izany tena olona matanjaka be ary iny mahafantatra anazy tamin'izany fa na olona folo laza tsy mahavoa amitsy tamin'izany dia amin'ny lafiny rehetrarehetra zany arovako foana le vady fa nefa lasa izy dia natsiaro ohatrany hoe tena démuni be zany natsiaro zany hoe tena tsy misy azoko atao tsony raha misy maninina any ny vadiko iny protecteur be zany dia teo aho dia nitodika tamin'ny Andriamanitra dia izy ako hoe hitanao Andriamanitra jerevo ahako io ny fitondrantenako tsy mampirafy zany ary tsy hanao an'izany mihitsy ahako fa arovy izy fantatro fa tianao ngamba raha mba tsy mampirafy Andriamanitra zay vavaka nataoko tamin'izany dia izy ako hoe fa arovy izy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataovy tena ny tananao mahery fa tena pove zany tamin'ny zavatra nisy taty aminy taty an-dafy misy danger be da be sy tamin'ny tsapany mihitsy hoe naovan'Andriamanitra izy ny tsotratranyizany ary itenikevy ianao amin'izay zavatra tsy mety lazaina zany tiako lazaina zany hoe izay zavatra zay aloha zavatra lehibe zay zavatra zay fahafantaranao faharovanao ny vadinao ka raha kristianina ianao dia fantatrao zany fa Andriamanitra miaro azy dia matoky an'Andriamanitra fa tena variana daholo na nodidina anahy hoe izaho lehilahy mivadiko tsy eo efa 7 volana endry be mihitsy aho tsy mieritreritra an'izany ary misaiko any amin'ny vadiko foana dia ny vadiko koa minao fa tsisy ninina koa tany fantatra fa tsisy ninina raha minao an'izany ahako fa le izy koa zany tena mila le fatokisana zany zava-dehibe natokana hoe mivady ny saratoerana moa tsy hoe ny saratoerana comme ça zay fa izy io zany laozany dadany tamin'ny mbola kely dia tsy mba nafantatra an'izany dadany zany dia za raha nataony hoe dada rehefa niaraka zay nanomboka niaraka dia za koa manao izy manao hoe dada dia za manao hoe neny ohatr'izay le izy dia rehefa zay natonga na ohatran'ny protecteur be taminy dia le tena natonga azy lasa zany satria hoe mba iona amin'ny dadany izy ny dadany nanafatra azy hoe efa nanambady ianao zao dia tsisy mba irahantsika miaina tsika mianaka dia mba tongava aty zany mba miona manaiky ve ny vadinao saika tsy anaiky tamin'ny voalohany fa nanekeko mbola fitiavana nieritreritra ny vadika hoe tena marina tokoa mbola tsy nona tamin'ny dadany izy raha ohatra ka possessif be sady tia tena fa tsy eritreritra izy mba nangetahita mba tia hitany dadany mba hiaraka iaina amin'ny dadany dia zaka hoe maninona moa fitiavako azy dia nanao sacrifice zany nandefasana an'le izy dia lasa tany izy fa rehefa tena lasa izy ohatra tonga saina be hoe tena lasa tokoa dia teo le gontomany tena amin'ny aéroport dia rehefa zay zavatra zany rehefa tena raha ohatra ka marina zay fa tsisy taratasy elaela fa za manoratra taratasy manisy lokomena manao bakely zany ne ohatrany eritreretiko eo mihitsy izy disque mandray an'izy zany ohatrany hoe tena réel be zany le zavatra zay misy teny mamy kely be da bijou mamy be da be mily tsy fantatra tsony zay filazako tany fa teo riny izy vovakiny le sary mampime be anay le mijery azy fa izao fotsiny na mananjanaka dia nitiako anakina kely fotsiny tokony hita foana fa iray mpivady ny zanakay rehefa lehibe izy nendray ohatrany hoe famaly amin'ny ankizy dia hita foana zay roa foana miaraka tsy hoe momba ny zanaka zany fa zay roa miaraka foana
misy tenen'ny vadiko ny zanako dia teneniko hoe tsy mety nataonao aiza ataonao zany reninao dia izy ko tenizany fa ny zava-dehibe zany navariana le teniny ranavavy paster Augustina teo le hoe kolokoloy ny vadinareo fa izy ko nefa mikolokolo anazy za zany lazaiko anareo fa za tsy mahafantatra amin'ny pointureko mihitsy hatramin'izao many akanjoko azy fa ny vadiko daholo ny malala azy zany izy ko zany mba mikolokolo azy raha zany aloha ny andrasana dia tsy mikolokolo teny eto fa nankolonako nga mahitanao zay anamboariny kely nykolonako teo izy zany tena hoe indraindray zany misy vidéo surveillance zay tsy vidéo fa misy vidéo transmission zay aminay ka izy tamin'izy le nidina tsy afaka miangona dia izy mahita am'le vidéo transmission za any am-piangonana le am-piangonana mandeha le SMS nijereko amboary kely ny kolinanao raha tena varina ka hitan'le izy zany dia navaky ny kolonako dia nanao izy mandefa samposy hoe ok tatarina zany zavatra any zany veiller les uns sur les autres ary indrindrindra mpivady zany tena mila mifampiveye ohatra zay tena mahafinaritra be le izy hoe za zany ataony an'izany tena matsiaro ohatrany hoe efa lehibe efa 64 ans zao matsiaro zazakely ary efa akaikiny matsiaro zazakely hoe tena mahafinaritra le izy mahafinaritra le izy hoe fa rehefa matsiaro hoe iray zay aloha ny zava-dehibe fa rehefa matsiaro iray na ny toerana raha tsy mahanalavitra anareo mihitsy fa mampiray ary tsy miazakazaka be mihitsy ny atao zay iona naingana dia aingana fa heritaona ny tao andoha 7 volana dia efa tafahoana zay mivady zay nga maloha ny avy amiko tsy dia misy avy amin'ny hafa maka sitraka ny radahery ao anatin'izay dia le fanontana teo moa zany ahoana ny kolokolo fankatiavana raha misara toerana ny mpivady mena ny iza ny teny afaka hiteny tendrana dalandry menanareo fitenenana ohatra na ame fitenenana zay mivady zany teo amin'ny 2 taona teo ny sara toerana 7 volana aloha tambola afaka miteny maromafy kely nafatra somary lavitra be zafady zao mety zafady ye zay mivady teo amin'ny 2 taona teo zay ny sara toerana teo amin'ny vonanomboka niaraka kely zay tapabolana dia efa ny sara toerana no ny fitadiavana dia 7 volana dia aveo indray sara toerana fandroany izy tany Madagasikara za tany ivelany heritaona mahery dia ohatran'izay zany dia ngamba tsy lava resaka ava tonga dia conseil kely zany no an'izay sendra an'izay hoe misy karazana zavatra zany tena hoe evitena mihitsy ny jalousie tena raha misara toerana vadinareo nareo aza mba saropiaro zany misy fa vao mampaditra fa sody ny olona mieritreritra rehefa saropiaro dia amin'izay voatahiry ty olona ty vao may mivaralita dia satria ny jalousie dia vokatry ny nofo zany hoe ny olona zany raha vao miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahita vokany tsara zany mihitsy fa tsika moa tsy tonga saina raha tsy voadona fa rehefa mijanona amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika dia mahita vokatsoa rehefa miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahita vokadratsy dia ny torohevitra manaraka matokisan'Andriamanitra io vadinao io matoa vadinao dia Andriamanitra nanome an'io zany hoe raha tsy eo anilanao io dia eo anilan'Andriamanitra ka tsy niezaka ataonao any alavitra no ampiova inona Andriamanitra mavita mikontrôle an'io fa raha vao ohatra zany tsika miezaka mikontrôle an'le izy foana dia lasa diso koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy matoky anazy mety courage le bras misy Andriamanitra tena hoe fianao ve n'Andriamanitra zazahy tsisy inona vitanao ny dia zay zany hoe matokisa koa an'Andriamanitra dia farany akoatran'le jokera teo moa zany efa tsy averiko tsony mandahitra foana ny communication zany hoe mila ovaina kely ny expérience indray zany tena hoe mila ovaina kely zany le communication rehefa alavitra ifadiana ny kitakita efa tena ohatra zany hoe manao me tsara vela tsy masina miezaka foana ianao misaro manady te olombotra be ary ianao satria izay le fomba hikarakarana le relation rehefa miresaka aminy ianao dia ampietaetaina foana izy dia saromena foana izy dia na dia mampitiana kenda be ary ny teneniny dia mitsikitsiky foana tena hoe miatsara vela tsy masina zay important be mihitsy zay satria moindre lettre milatsaka mivavavoaka anao dia mandrodana zavatra be satria efa tsy moramora le migerer an'le distance
ohatrohatry hoe mitaiza zaza zany rehefa miresaka amin'ny zazakely ianao na mampite hamelaka be ary le zaza fa vaky le vera tsy maintsy teneninao moramora izy vakinao ve le vera anaka fa tsy tonga dia ataonao daka mipitika. Ohatran'izay koa zany le fikolokoloana relation à distance hoe mitandremana tsara mihitsy ny tena loka ny vava le Jakoba toko fahatelo iny tena ianaritsy injery voalohany hatramin'ny farany mihitsy fa miteny ny vadiko dia averina antsika fitenenana tsy tenony izy fa dia misaotra na ame fitenenany. Iny ary anao mba hitendry aloha fa zaho moa zany dia tena faly dia faly ny foko ary na ilaza izay fotsiny dia tena tsy haiko miangina zany ka tsy irobava hisaotra ny tompontsika izay nanomentsika ny fitiavana io satria izay fitiavana izay zany mahatonga antsika hoe namana hoe filazava azy hoe nareny fitendrona zany tena tian'Andriamanitra tsika tena misaora an'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra tsika izay foana aloha atao zava-dehibe eo anoloana hoe tian'Andriamanitra tsika ary ny fitiavan'Andriamanitra tsika fanaovako azy moa zany dia hoe aimer égale donner et donner égale agape tsisy mahafaritra n'io donner aimer io raha tsy miteny hoe agape voalaza tao ny storge voalaza tao ny filia voalaza tao ny erosy fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy haiko ny tsy hiteny aminareo hoe tena sambatra za manokana zany tena sambatra manana an'Andriamanitra voalohany indrindra fitiavana Andriamanitra fitiavana Dieu est amour God is love fa za koa tena sambatra satria men'Andriamanitra vady dia ty vadiko tia mitovy amin'ny endralahy ery teo tena nanakolon'akanjo na ny za moa tsy mba mahay manao volo fa ity zao voamaliny netiko tany ampanao volo dia naza menamena za maro fonamena dia tena osa tena volo le fa tsara hitako hoe tsara tika mba ohatrany zao izy leko dia zao zay dia atao zay tena mety aminao atao fa izy moa mahakolokolo vatany a dia ataoko zany zay mahafinaritra azy rehetra zany dia ataoko e zay zany any para fitiavako anazy hoe tena zay tianao atao rehetrarehetra inona ny tianao hohanina inona ny tianao vidiana tout ce que tu veux dia tena hoe meko zany raha mbola laporteko fa zay zavatra tsy vitako koa zany dia apetrako amin'Andriamanitra satria an'Andriamanitra fa tsy anahy za nangataka vady a tsy tany amin'ny merina tany amin'ny olona fa nangataka tamin'Andriamanitra ary tena hoe mbola lavabe moa neny mivady raha tantara mifankatanay a fa efa tany anatin'ny tontolon'ny fanahiko tany zany dia efa hitako izy na ny bikany na ny endriny na ny alavany somba hoanazy dia tena efa tout est préparé à l'avance dia ankehitrina zany a à plus de 25 ans de mariage zay a dia anisan'ny zavatra tena niremarkeko zany a rehefa mivady teo amin'ny 50 eo zay mivady a dia nisy fankalazana ny 50e année ny mariage ny rafozako tamin'ny Madagasikara efa mipetraka tatimy taona zay mivady dia nandeha nody zay tamin'ny Madagasikara nanaritra an'io 50e année mariage ny rafozako io zany tena anisan'ny tena navesy raha tamin'ny foko hoe tena ianao a mantsandrafozaka io anatin'ny 50 zany mahavita mitian'io vadinao io 50 taona fa za tena tokony mihoatra ny fitiavako no ny vadinao ny fitiavako ny zanakao dia za moa averimeko amin'ny vadiko foana hoe profo ihany fa dadanao dia tia mamanao mihoatra ny fitiavako anao zany hoe tianao mihoatra zany tianao mihoatra amin'ny fitiavako any vadiko a ny amin'ny fitiavandritra fa eto zany ohatran'ny tena ohatran'ny resy lavitra zay ohatran'ny tena resy lavitra be tena hery manapitra ao tena record zay mivady mandeha tongotra fa eo amin'ny asasakady ny adiny ndraika mba maximum fa ny endralahy ery reka tena 2 heures dia misaotra rao vady azy zany misaotra rao vady antsovambelona teto amrany a fa za mihiny fa tsy zay mivady rery ny resy lahatra ny fisin'ity fandarany ity ary matoa rahalahy ry manampy raha zaka manarina fidèle amin'izao fiaraha-miasa amiko zao satria nijaza dia tena mahatsapy hoe misy efadara reo tany Lyon efada fa izy rery ny tafatory mandraky ity ny androany ary tena fidèle tsy eo fandokafako azy fa tena sambatra mihitsy anao nazo an'io vady eo a ranabavy tena misaora an'Andriamanitra raha mbola azo atao ary hoe isan'andro dia misaora azy fa tena mafy ny zany hoe lozam-bady mafy zany hoe sanatry vava maty vady na hoe irery amin'ny fiainana
ka androany zany tiampiaratsika mpivady indrindra ho anareo zay mbola tsy manambady mivavady angatao amin'Andriamanitra tena no vady endry Andriamanitra mana zany ty vady izy tena tolona mambavaka fifadiakanina fiaretan-tolo tena hoe nataoko dao zay fomba rehetra inona ny antony manomana ny fiaina-tokantrano koa zany mba ho modèle dia nisy teny anak'izay tsy fantatra misy na biblika na sy biblika hoe miovady endry aho anaovako firenena vanina dia tanteran'Andriamanitra izy ankehitriny ary tsy firenena vanina hoe nivady amanjanako ihany le firenena fa tsika rehetrarehetra eo zany dia tena valim-bavaka tolo amiko ary indrindra fa ny fandaran'androany tena hoe derako Andriamanitra fa tsara loatra fandarantsika miora lahiry manamo vavambelona mbola sy nisy fandarana tokantrano mateotia na fandaran'ny télévision tsara noho ny androany eo nareo namarina azy namarina zany na tsy marina man'Andriamanitra ny voninahitra amen eny a mentsika amin'ny tompo voninahitra amin'izany rehetrarehetra fa vanony daholo moa zany afahantsika amin'ity ny vadintsika sy ny vady nomen'Andriamanitra antsika dia avy amin'Andriamanitra daholo zany averintsika ny aminy ny fiderana ny voninahitra sy ny fankasitrahana dia mbola mitoy ihany tsika raha mbola misy manana fanontaniana na tianao témoignage sokatra ho antsika ny micro afaka atao dia mandray fitenenana ianao sokafo videonao zamenatra fa télévision tsika zao télévision agape zao metra fanontaniana dia menanareo fitenenana ana vavy Claudia ia sotra petsaka nanome fitenenana dia fiadanany tompo aloha amintsika rehetra dia makasitraka anareo fa tena mahafinaritra be mihitsy le fandarana tsika androany dia nandray koa moa izay mivady samby nieno eto dia misy zavatra témoignage kely tiako entina satria zavatra niainako ka mety hoe mba mety atsara tsy haiko ho an'ny hafa raha misy efa nandalo an'izany situation zany zavatra tiako témoignena dia izay mivady efa 32 ans de mariage dia nisy teo amin'ny moment donné teo amin'ny asako za responsable na service du personnel zany hoe nanao gestion na personnel zany dia à moment donné tena ohatrany hoe le ten'Andriamanitra vakintsika teo zany hoe le mari et le chef de la femme tena à moment donné zany tena en plus en même temps que mivadiko ny asany izy chauffeur routier dia izy zany nisy fotoana dans la semaine izy tsy eo mihitsy fa week-end any izy mimody dia za zany tato ohatrany hoe za rery no gérer an'ilay tokantrano dia ny ankizy teo ny asa teo sy ny sisa dia tena ohatrany hoe le figéreko an'ilay asako netiko tato an-trano dia le vadiko zany à moment donné ohatrany hoe tsy teo en place intsony dia nisy fotoana izy tena teny tamiko juste une phrase pour vous dire hoe une phrase ny teny tamiko izy à moment donné week-end no dizy dia tsy tadidiko tsony moa le zavatra ny se passé fa teny fotsiny izy hoe Claudia tsy any am-piasany ianao fa ato an-trano dia tena tonga saina be mihitsy dia tena io teny io ny voarayako tamin'ny fanahy masina dia tena hoe fona zany mifona taminy dia nifona teo amin'ny tompo c'est vrai en plus tena hoe il avait pas sa place en tant que chef de famille zany moa izy koa moa zany la semaine tsy teo dia zay zany tiako tenenina hoe tena ilayntsika mpivady mihitsy hoe chacun à sa place et chacun son araky ny tenin'Andriamanitra iny zany mba tsy sy ny olana fa tena hoe ama efa voateny teo koa moa zay hoe ama lehilahy azy dia izy ny tokony ho chef dia tena hoe nampiasainy tena hoe novany tompo mihitsy zany tamin'izay vision zay dia tena misaotra an'Andriamanitra fa bon dia livré tam'ilay izy moa tena hoe napetraky ny tompo tamin'ny place nisy za koa tamin'ny place ko dia misaotra ny tompo dia amin'ilay resaka teo hoe fanalavitra ny mpivady nenay mety hoe tsy toerana fa mety fa hoe la semaine amin'ny asany izy ny tsy teo dia tena hoe ilaina tokoa zany raha misy mandalo amin'izany mety misy amin'izany miailo antsika raha hoe mitovy situation aminay dia tena hoe nenay hoe Andriamanitra amin'ny baziny sy ny tokantrano ny fiainana ny vie de famille dia ninona zany tena hoe marina mihitsy ilay voateny teo hoe confiance fa nisy fotoana tena nadalain'ny olona na tany am-piasana na ny fianakaviana raha dia hoe mivadindry routier iny routier ny ka ohatra zao hoe routier manao an'izao eto fa tena hoe tena hoe narovan'ny tompo zany ny foko narovan'ny tompo ny saiko fa tsy nieritreritry ninona mihitsy amin'izany akoizako hoe
tenenao daholo nareo fa tsy fantatrareo fa Jesosy no manaraka nyity tokantranonay ity miambina anay fa tena hoe misaotra ny tompo fa tena hoe zay koa moa zany efa hoe lehibe am'le fandrosoana ataona sy tokantrano fa zany hoe mody tena hoe j'avais hâte qu'il rentre le samedi ou vendredi soir tena hoe on se retrouve tena hoe mamy be le fifankahitana rehefa avy eo tsisy le hoe nenay moa zany tsotrany ohatra ny raha nadahery manampy teo fa nenay zany ny fiarana amin'ny vady mivavaka rehefa miasa ohatray izy dia ny samedi matin dia tena hoe tsy milope an'le samedi matin mihitsy zany zay rehefa hoe satria io ny fotoana tena hoe iaraha afaka iarahanay dia tena hoe misaotra ny tompo fa tena hatramin'izao dia tena miambina anay izy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia narianareo teo koa moa tena nafinaritra be mihitsy fa dia misaotra ny Jesosy dia voninahitra ho an'i Jesosy reny any dia makasitraka nanome fitenenana dia témoignage moa zahay na sao dia misy hoe mba mandalo amin'izany koa fa dia nampitaina fa dia voninahitra ho an'i Jesosy reny any amen. Misaotra ny ravavy Claudia tsika amin'izay témoignage zay tena misy mira mihitsy zay fa aza manahy ianao fa nany amin'ny radio ara misy piaino koa tsika metsika an' Jesosy voninahitra fa matoa voateny eto dia sitrapon'Andriamanitra misy olona sahaza an'izay any. Mbola misy anao témoignage misoratra antsika ny fitenenana metraka fanontaniana aza misalasala ianao fa apetra eto ny fanontanianao satria eto mpanompon'Andriamanitra daholo lehibe apetrapetraka any amin'ny olona ny ivelany any dia olona tsy manana ny tompo dia torotoroan'olona hevitrany ianao dia manaonao foanany dia misy fiantraikany amin'ny fiaina tokantranonao izy eny aza. L'homme est le chef de la femme, mais c'est la femme qui décide. Afandray zay ny raradahery zay. Biblique zany tiako lazaina hoe miarahana miaraka le izy tena marina miara manapaka miaraka zay ke le ny fanapahany miara manapaka le chef ake tsy midika mihitsy hoe dikako fe lehibe fa miara manapaka mila miaraka miresaka foana zany communication fa vazivazy ny ale hoe l'homme est le chef de la femme teny an'le l'homme miseho à Joseph fa l'homme est le chef de la femme mais c'est la femme qui décide amin'ny fomba malefadefaka na décidena io fa tiako lazaina fotsiny hoe communication tena zavatra le chef zany ampisehoanao fotsiny ny protection anao enao miprotéger ny vadinao na eo amin'le fahalemena hoe mora kivy izy enao ny tokony anarina azy amin'le vakiviny enao ny tokony andeha voalohany am'zay satria enao zay le hoe lohan'ny lahy ny lohan'ny vavy lehilahy zany ny tokony tonga saina voalohany areniko izy arovako izy ampahereziko izy indraindray mety zay foana nataonao fa indraindray aza gaga ianao fa lasa Déborah koa io ndray mampahery anao fa indraindray koa anao ketaka dia zay le ataoko hoe c'est la femme qui décide zany hoe misy intercalao kely zany indraindray na izaho zao zany hoe impire ampaherezinao chéri bebe any ampahereziny indraindray ampahereziny indraindray zalera gaga sy menatra hoe ampahereziny marina za zany ary tena ketraka dia mitraka avy eo fa mety matetitetika mampahery sy manina fa mahasefo an'le lahy dia izy no mitarika foana amin'ny fiarovana ny ankonany mitarika foana amin'ny hoe andaotsika hivavaka indraindray nefa le vivavaka io no mitarika amin'izay fotoana zay fa izy zany ny mahalohany azy zany dia asehony amin'ny vadiny hoe izahako no mandefitra voalohany za no mamela heloka voalohany za lent à la colère zay tokony anahaka an'Andriamanitra ohatray lent à la colère ny vadiko malala mihitsy lent à la colère mihitsy ko afatany zany fa okaloha zay fa sao dia be resaka be makasitraka saotra betsaka raha natahery eny ary tiana mitsika toetika amintsika fandray fitenenana gazety télévision ny équipage rehetrrehetra ny andrembavilanitra ny tanora indrindrandrindra za zao raha za zao teo amin'ny teranareo tanora dia tsy sasatra mihitsy metraka fanontaniana fa izy nareo aiza zao tika rehetrrehetra aza menatra reo le reo tsy sahy manokatra video tsy manino koa fa lefaso fa tsy manino efa le tsy manambady le tsy manambady mihitsy zao tena tokony ametraka fanontaniana satria mino fa betsaka fanontaniana ny tsy manambady satria ary tsara ny metraka fanontaniana ny tsy manambady mba iomanany amin'izany fanambadiana zany satria ahoana moa no hanomezan'Andriamanitra anao ohatrany hoe programme na projet raha ianao aza tsy tafahomana fa tsy maintsy miomana ianao misy conseil ny olona nivelany tso mantsy hoe vaut mieux être seul que mal accompagné
dia misy vehivavy zay moa re mandeha teny tagnoty za aloha pasteur tena aleoko tsy misy aleoko tsy misy zay polisy tena satsana fa hoe zaho izy tsy mantoko lehilahy za ntsony vehivavy ianao mitena zany za tsy mantoko lehilahy dia ianao ne zany tsy hanambady ntsony ka le vadiko izy maditra be makatsy makaroa ary tsy vitan'izany a fa namako izy be deaibe mijary ampanambadiana dia vaut mieux être seul que de mal accompagné zay satria anao tsy malala an'Andriamanitra ny Andriamanitra namorona ny olombelona ho tahaka ny endriny ary tsy lehilahy fotsiny ny foron'Andriamanitra fa lahy sy vavy tahaka ny endrika Andriamanitra no nanaovany azy. Donc pour moi être seul c'est vraiment dommage fa tsisy ohatrany hoe manome ny endrika Andriamanitra raha Andriamanitra fitiavana no nangatanao vady dia omen'Andriamanitra anao ny vady sazanao ary efa programme avant même notre existence io vehivavy io ho vadinao raha lehilahy ianao fa mareta mandrasa tatana amin'ny fandamian'Andriamanitra dia taka zany koa raha vehivavy haka zafa be taona zafa zao non Andriamanitra tsy mba diso amin'ny fotoanany fa ianao mila fidèle amin'Andriamanitra fa Andriamanitra plus fidèle no tsika zay ngambany azoko ambara dia fantany hoe tika piraka hoe mahalinareo ve le fandarana tianareo ve ho tohizana foana le fandarana indrindra fa hoe tokantrano mateo tia fa io moa no ministère amen'Andriamanitra anay vady a zay sorana ndrala hery manampy mivady a sy raha lalandre vady a dia raha ohatra ka misy mpivady afaka hoe mba vonona koa ifanometanana aminay a fa za mino hoe mahaliana ny olona kokoa ngamany raha mba misy mpivady a manatevin-darana izao ataony mivady zao zay sorana pidipian'Andriamanitra fisian'le couple anankitelo zany androany a dia raha tianareo dia tantara mbola hitozy raha lahery teo zay a raha tianareo a ao anatin'ny tantara fahatelo trika zao a toko fahadimy andiny fahinambe folo dotrina filazantsara mba ho vavy ombelon'Andriamanitra tsika rehetrrehetra ary ho toriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakany ity manomboka ao tokantrano mazava azy Jerosalema tsika ny andeha ho any Jodea ho any Samaria jusqu'à hatrany amin'ny farany tany ka aza misalasala fa raiso ary micro a menatsika fitenenana mba nampikely fadany a par rapport am'le thème atsika teo mafimafy kely faratralavitra hitako mampiena fitiavan'ny lehilahy vadiny koa dia tsy haiko nareo raha mahafantatra n'le boky hoe langage d'amour ny tsy fahafantaran'ny vehivavy hoe inona langage d'amour ny mpivadiko ity dia anisan'ny mampiena n'le fitiavana koa zay satria ny langage d'amour ny mpivady tsy voatery hitovy ny langage d'amour zao tsy fantany hoe zao dia ny anazy koa fantako hoe zao fa zay tena zay boky zay hitako intéressant be satria mampianatra hoe sady mampianatra zany satria misy ao anatin'ny tokantrano misy tsy miteny firy ohatran'izany za manokana atao anatin'ny tokantrano dia tena za tena tsy be mpiteny ohatrany hoe fa hatramin'izay mihitsy tsy dia miteny tsy miresaka soatra izany fa le boky mampianatra mihitsy hoe fantatra hoe inona ny besoin ny vadinao inona ny zavatra tadiavy inona langage d'amour dia raha vao tsy fantatritsika izay dia eritreretintsika hoe ilay zavatra anankiray iny eritreretintsika hoe teny je t'aime aminazy foana tsika dia tiany tsara fa mila fantarina tsara hoe inona ny tena zavatra tena tia dia mila malina moa zany mila fanao échange sy karakaraina foana zany izay hoe tia mba tia mivadiko dia mba ezaka hanao an'ity zany tia mba tia anankiray dia ezaka hanao an'ity zany tsy tia dia tsy hanao an'ity zay hitako important be koa zany izay satria tena tsara mihitsy le hoe fantatra hoe tiany anazy nay zao fantany tsara hoe tiany zavatra tiako dia fantatra ohatry hoe zavatra tsy mitovy le izy fa samy mila manome lanja hoe tia dia atsaiko ny anazy fa zay zany tiana ny anazy dia zay atsaiko ny anazy dia karakaraiko tsara dia atoko ohatr'izay dia zay ny anapiko kely amin'le izy amen hoantsika misaotra azavaiko kely fotsiny le langage d'amour vetivety kely ho an'izay tsy mbola namaky an'le boky mba tsy andehanantsika hividy boky fa lava be le izy misy karazany dimy tsy tadidiko le dimy fa efatra ny tadidiko ny dikan'le langage d'amour zany dia hoe rehefa ohatry ny ahoana ny fihetsika ataonao no matsapa amin'ny vadinao hoe tianao izy zany hoe rehefa fantatrao zany hoe tia ny zavatra tadiavin'le vadiko dia hainao mampiseho an'iny dia tena tsapan'le vadinao hoe tena tia anaty vadiko ty
dia raha vao tsy iny ny aseho anao dia aza gagy ianao raha tsy mahatsapy izy hoe tena tsy dia tia anahy tia vadiko ity nefa ianao tia anazy fa le fampisehoana an'izy dia misy teny mamy misy hoe raha vao tsy mahay manao teny mamy zany ianao dia tsy mahatsapa le vadinao hoe tia vadiko ity tsy tia anahy fa tsy mahazo teny mamy intsony misy le nitenentsika teo hoe cadeau hoe misy vehivavy na ny anazy hoe arakaraka ny azahoany cadeau sy cadeau betsabetsaka no manome cadeau foana dia tena tia anahy tia vadiko ity fa manome cadeau foana ho ana manokana zao ohatra na amena cadeau be takiny inona rehako tsy mivaky loha amin'izany fa satria tsy izay no langage d'amourko dia misy ny câlin le mitositosy zany dia misy le mampiaraka le fotoana intime hoe le fotoana laninao amin'ny vadinao dia misy amintsika zany ohatra tsy eo foana le vady dia tena tsy tia anahy iny fa iny raha nivelana ny amany foana fa tsy eto foana dia satria izay no langage d'amour fa tsy voatery izay le izy dia le fadimo tsy tadidiko fa anampikely an'izay fotsiny dia misaotra na mefitenena Fernand Pasteur ya dia fahafantarana an'izay moa zany tsy hoe aminany hoe inona langage d'amour ty vadiko ity fa afaka miresaka koa communication afaka fampiresana inona zavatra mba tianao ataoko aminao ahafahako maneho ny fitiavako anao zavatra andrasanao amiko satria raha le firesana zany na lalanao inona zavatra tena tatiavin'ny vadinao aminao na ianao koa tatiavinao amin'ny vadinao dia mifonena rehefa ohatr'izao dia izay mahafantatra hoe tena tia ahy ianao rehefa manao zavatra ohatr'izao le zany tsy hoe aminany zany na jerijerevako ina raha langage d'amour ty vadiko lasa ihany ny fotoana mety tsy ho fantatrao mihitsy io na folo taona ary rehefa tsisy resaka fa aloha mifampiresaka hoe inona zany mety ianao ve zany le câlin tadiavinao sa le hitondrana cadeau sa le bisoly aho zao no tiako dia ahoana dia samy zany mba manontany ny mpivady fa aza mifampamenamenatra fa anontany io mihitsy raha zay ve na tsara tokantrano tsy aloha hoe mifampiresaka fampiresao hoe inona zany le izy fa anao akamatatra eto tsika izenao hoe tsapatsapaina anao sao dia dia lany ny fotoana zavatra efa tokony efa ho sitrana ny tokantrano mifankatia ny mpivady dia lany amin'ny fitadiavana eo aloha bizolo ary dia zay moa zany ny tena ambara voninahitra ho an' Jesosy mbola misy ametraka fanontaniana ve menany ve ya mahafaly any aloha zany ny itampahamaraparanana ny miprésente anareo koa zany ny pasteur Eli Mivady Rakotarvelo izy moa technicien no ambadiky ny cabine technique ao fanazana zany ary mba tiako mpaprésente anareo koa zany izy Mivady izay anisany tena ao anatin'ny etaetany zareo ary efa 10 taona totsany niarahany ny asa fa androany izy zany ampisehoako anareo amin'ny fomba ofisialy na dia nanankiray amin'izy amin'ny fotsiny ary nisy eto dia mino fa makasitra antsika ny fandraisana azy ampitiavana be télévision ny resaka dia lavitra be zany zareo satria télé zany hoe télé zany zany lavitra antsika kanefany lavitry ny maso kanefa akakiny fo fa tsika zany dia tena hoe fitiavana dia aleo mba lefa tsika Madagasikara indray ary ny masotsika hijery hoe takany ao anao zany fitiavana apetraka ny tompo zany amin'izy mivady reto sy efa nao témoignage zany moa zareo fa androantsika hieno ny partie zany amin'ny fitiavan'izy ireo sy natohan'izy ireo kafiaraka amin'izao agape maneran-tany zao anareo fitenena ary karibo ya karibo moa zay pasteur atao dia manona fidana toko amintsika rehetrarehetra efa marobe le témoignage nandeha teo mino fa tena mahery be tsika rehetrarehetra ary anatin'izay dia mitondra ihany koa fampianarana ho anay satria mbola 20 taona zay zany ny vita mariage fa araka n'le témoignage rehetrarehetra teo dia mahafinaritra be le ny fiainan'ny mpivady ary hatramin'izao moa zany ozy le témoignage teo hoe tsisy mpivady tsy miady zany fa iny le miady iny mampatsiro anazy iny vao mahay mampatonga an'le câlin tena vao mahay miamafy vao mahay tena hoe miamatsiro izy fitenenana zay le adiady kely iny zany sirasira kely zany iny tsisy vady tsy ady zany fa zay roa zao tena taloha zay niady be mihitsy tena nisy fanantena hoe eny efa nanavolombelona tamin'indray mandeha hoe efa namelaka tamainan'le vady mihitsy fa zao hoe ny fona rehefa feo
mireconnaître hoe erreur zany ary mbola tsy tao amin'i Jesosy dia zavatra tena ny anahy aloha zany na manokana raha manao fahadisoana dia mireconnaître ny erreur foana to dia mireconnaître ny foana fa tsy mety nataoko dia ozy raha hery manampy toy izay hoe ohatrany to dia raha mizavatra diso dia anao manatona manao premier pas tsy mandray le vady zany ary aseho mihitsy tena zany ny tianao fa tsy hoe anao ny tiana taloha za tena tianao zay mahatonga ny tedavo koa tena aseho zany le izy hoe aseho anazy tena tsika ianao zany ary anisany atao hoe to dia abaribaly izy hoe ianao nandresina andritra atao anatin'olona miliara teto amboniny tany satria anao noety tonatrean'izay Andriamanitra. Izay koa zany mba fiarabe koa le vehivavy rehetrarehetra zany mandresy za le mpandresy tonga andapa le reine dia matoa zany ianao tonga ao tokantrano dia hoe ianao anisan'le mpandresy dia tokony anana zay ino zany zay valeur zany hoe zany matoa zany nampiakarina zany tena tsiny nandray ozy le hoe fa maninona miova ny fitiavan'ny lehilahy non tsy ny fitiavan'ny lehilahy tsy miova mandrakizay zany tahaka ny fitiavan'ny Kristy io fa le circonstance misy na le fiainana misy indraindray lasa ohatrany tsy voapita le izy fa nisana zavatra ihany zay tsy voapita le izy ianao zao raha fa stressé eto amin'ny télé eto dia za tory eo matelefona anao fa za mbola miasa tsy midika zany tsy tiako ny vadiko fa mbola tavela amin'io am-piasana ka tsisy biso zany ka za mbola miasa dia mandefitra zany aloha tenena zany hoe fitiavan'ny lehilahy tsy miova ho anahy manokana tsy miova zany fitiavako na 20 taona zany ny vadinay to izy madame pasteur teo mba manamboamboara kely vehivavy rehefa raha miamitombo le fotoa le taona dia manomboka miovaova saotra zany tena miteny zany ny vadiko ny faiblesse na lehilahy atoroko mihitsy faiblesse na lehilahy ny lehilahy maso tia mijerijery tia mizaza ho zay mazanga zay dia mahatonga an'le lehilahy mba tsy hijery any ivelany any ianao aloha karakara tsara mba haresy lahatra anahy fo fa na dia zany naty zany aza tsy miova ny fitiavako anao alleluia zay ngamba ny azoko tenena fa meko mivaty ngamba ny fitenena manaraka tainy Jesosy daholo tsika mankasitraka be dia be an'ireo couple anankitelo tena hoe couple parfait zay vahiny androvany alina tao anatin'ny fandaharana ny televiziona tena za manokana aloha dia be ny lesona ny raisiko tamin'ny anareo telo couple teto satria misy zavatra iainanareo mety tsy iainan'ny hafa misy zavatra iainan'ny hafa tsy le voatataranareo teo ary le zavatra nitantarainareo rehetrarehetra teo raha nisy malagasy be dia be ny hainy teo ka mipetraka tia Madagasikara dia tena hitako mihitsy hoe fianarana satria ny problème voalohany indrindra tia Madagasikara dia resaka tokantrano sy ny tsy fahaizana mitantana n'ilay tokantrano izay misy anazy dia iny zavatra ny partagena teo zany za tena ny point commun-nareo teo tena mitovy daholo hoe ny tia be any vadiny daholo lehilahy rehetrarehetra tonga teto androany ary tena hoe naneo fa tsy latsa-danja dia hoy izy za tamindray mandeha hoe tahaka ny tiavana garana foana ny ianareo ny garana rehefa ame antitra izy na dia efa mekentrona izy dia ny ao anatiny ao vao mahay memamy dia ohatr'izay zany fahitako an'le fitiavana be nasehonareo teo tena hoe mankasitraka za aloha zany tena mankasitraka voalohany indrindra fa couple parfait tena hoe avy amin'ny Jehova avy amin'Andriamanitra anareo telo amen dia fianarana ho anay rehetrarehetra zay ny ahy noho nyty fandaharany televizion ty androany ary lesona be dia be ny lesona mety tsy mbola iainany sasany ao anatina tokantrano mety misy expérience tena hoe tsapahitana ny mivavaka adiny efatra izy mivady zany mafy zany sady enjana fo za hoe matoa vitany hafa dia tokony ho vitain'ny hafa koa fa zay zany no mety hoe lalana mandeha any an-danitra satria lavalava zany dia tena mankasitraka aloha voalohany indrindra ny tena hoe isorako an' Jesosy ny fisianyity fandaharana androany ity faharoa ny amin'ny resaka fitiavana sy ny fiainany sy ny zavatra rehetrarehetra tena fa voalaza anareo teo daholo ary tsy raha tsy ampony anay dia nampiana ihany amin'ny anareo dia lazainy mivadiko teo ihany moa le izy hoe zany fa ny fitiavana voalohany indrindra mampanopin'Andriamanitra aloha dia ianao tokony ho fitaratra voalohany indrindra ny hoan'ny manodidina hoan'ny fiangonana ataon'ny olona hoana nijery anao sy hanaradianao rehefa nareo raha tsy mahay mifankatia dia izay indrindra ny voalohany indrindra zany
na misy ina na misy ina ary na tezitra azy ianao dia tsy maintsy falifaly foana fa dia mila manadio ny fo any anaty mandrakariva mba ahafahan Jesosy anjaka ao koa indrindrandreo ao anatin'ny tokantrano satria izany tokantrano izany ny zaridaina voalohany indrindra mila tondrana mila karakaraina dia izany tokantrano izany ihany koa no Jerosalema antsika tsirairay avy voalohany rehefa tsy ny Jerosalema anao voakarakara sy voakolokolo voalohany dia zava-poana ny zavatra ataontsika any ivelany rehetrarehetra any fa ny zavatra apitako androany dia hoe karakarao ny Jerosalema antsika tsirairay avy tahaka ny karakarany reto couple parfait izay nomeny Jesosy antsika reto androany alina tahiny Jesosy daholotsika. Alona za anao déclaration kely anao déclaration kely anao déclaration vato kely enonareo tsara ny anaovako azy ianao tena tiako satria tsy misy olo-kafa mihitsy tao anatin'ny ady sarotra ny lalovako ka nijanona tamiko afa-tsy ianao rery ihany mafy nanjoa na tsy nanana aza misy fotoana tena tsy nanana raha vehivavy avy efa lasa fa nijanona ianao satria tia ahy ianao ary izay fitiavanao azay tsy adiniko mandrakizay fa na misy fisarahana maty aza tsy misy loko velively ianao fa iray ihany mivadiko. Amen. Amen. Alleluia. Zany ny tena lehilahy tsy matahotra tsy menatra fa tena lazaina exprime eo amin'izay fitiavantsika lehilahy fa ilainy zany. Zany 40 ans de mariage. 40 ans de mariage zany raha fozako teneko anao teo 50 de mariage nakalazany tany mariage volamena mo filazana zany ka tamin'ny fotoanandro fa oza toko tena mba ataovy mitovy na mihoatra no fitiavany raha fozako mivadiny mba hitiavako an'ity vadiko ity satria fitiavana ianao dia sokafana koa ny ministèren'ny Agape ary tsy hijanonao Jerosalema ao Edena fa hatrany aparan-tany ka dia manao déclaration koa zany androany officiel après les 50e mariage raha fozako io koa raha la hery manampy zany 40 de mariage 40 d'année de mariage mbola samy manao déclaration officiel zay mahatonga anazy officiel de je déclare sur l'honneur à ma femme zany na dia mbola 25 ans de mariage zay mbola atsasaky le fa tena mitambavaka ny mpivady rehetrarehetra kristianina rehetra ataon'izao fianakaviambeny Agape zao mba ho vavy velo tsika rehetra manomboka ao Jerosalema raha tsy ampy ny ingrédientanao anatin'le sakafo ny image men'Andriamanitra natao za mo visionnaire dia men'Andriamanitra image foana anatin'ny saikiziko mizatra ataoko dia ho anay mivady zany dia za zany mahita vilany mangotraka misy vilany mangotraka zany misy sakafo anatin'le vilany io na loky io na vary io na inona anaty vilany dia tsika lehilahy zany le rakotra le sarony ka amin'izao fotoan'izao fa misy ny rako vilany transparent dia somary misy lavaka kely zay ohatra ka sendra mangotraka le loko anaty vilany dia mivoaka le fiperana le misy itizy trop plein fa itsika lehilahy zany tokony transparent tahaka le rakotra iny zany bibliquement parlant dia rakom-panavotana eo ambony rakom-panavotana zadiny fa misy an'le kérubim anankiroa zay mireprésenter fanatsen'Andriamanitra zay efa nazavandra landry teo hoe manao triangle efa misy zahatra ty zakanao vadinao au lieu de mioffenser anazy ianao alefatsan'Andriamanitra mivavaka dia an'Andriamanitra no mitravay anazy fa ianao tsy ahovany vadinao zany mihitsy ny vady koa miezaka anovana fa impossible tel que je suis izy koa tel qu'elle est fa any amin'Andriamanitra kosa zay nanambatra ilay vady hoe complémentaire amin'ny vady fa tsy hoe vehivavy ambanin'ny lehilahy na hoe lehilahy ambany vehivavy non ny vady dia complémentaire famille zany dia ianao zany dia silaka ilay vadinao ary ny vadinao dia silaka ao raha manaratsy azy ianao na manompa azy raha mitendra azy dia mitenano eny nasinao ka ny lehilahy zany dia avery foana tsika zany rakotra sarona hoe couvercle fa azadiny fa misy an'Andriamanitra eo ambony ao manarika tokantrano foana
zay mahatsara le vady ny voninahitra tsy anao na ny vadinao fa ny voninahitra an'Andriamanitra ka raha vao miala le voninahitra Andriamanitra mitokantranonao miala le ve dina tavela sisa ady zay le vady raha vao miala voninahitra Andriamanitra dia ady sisa tavela dia mba hampitoetra n'le voninahitra Andriamanitra zany no fiainanao dia raha vehivavy manekena vadinao malgré lui raha mila tiava vadinao malgré elle fa zay fotsiny le hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ary ny base tokantrano vady moa zay mbola averiko eto androany manao déclaration officielle hoa zay ny nataony hoe tany amin'ny 25 ans passé hoe 1 Corinthiens 13:13 ny anaran'Andriamanitra masy dia 13 lettres ny anarako ihany koa dia razafy mazato 13 lettres fa ny vadiko kaiky 13 lettres toy zany 13 tavaretakany anaran'Andriamanitra sika vady dia atao hifankaty foana isan'andro ary déclaré keto zany 1 Corinthiens 13:13 fa reteneto no mitetra ny tenaandriamanitra finoana fanadianana ary fitiavana zay lehibe indrindra dia mbola hitiavako anao no malalako ary anoloko anao masonao tena mahavariana fa 1 Corinthiens 13:13 ny andinitsoratra masina ny fidinay vady tamin'ny mariage zany mihitsy ary zay koa nareo reny mariage zay dia ohatrany tena tsy kisendrasendra natafiaraka atsika eto a dia makasitraka fa na ny anaranao fotsiny dia raha hery manampy raha zaka manaraka dia ho tafara dao neny tokantrano zay mikorotana rehetrarehetra manaraka zao émission zao a ty émission ty moa zany dia aparitaky ny pasteur Eli mivady any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra dia ho atsika mianaka avokoa zay manana tokantrano rehetrarehetra ka somary maritsarisana somary mandalo olana aza diny fa ho aren'Andriamanitra amin'ny laony zany tokantrano zany zay ka maniava ty aminay vady asa vady ka manaka teny kely mikasa zay déclaration zay a fa raha mitendera moa tsotra amin'izay fa misy mangatanana raha vavy aloha ambaloha mena satria mena raha vavy Léonore fitenenana menanareo fitenenano mananjary mbarakalomia rô connexion ngamasarosarotra nanakatra caméra ya araka zao hitantsika zao moa zany dia hatrany Madagasikara koa misy a Mazanga misy ny avy amin'ny Fianaratso Mananjary fa no connexion ratsiratsy dia mety ho sahira kely na zareo ya menany izy mbola tianao déclaration tsika tsy manina mihitsy tsy force teny kely vetivety ako mandrapasokatra micro an zareo tsy déclaration fa efa isan'andro iny zay koa zany satria moa itoy ty tantara ty dia mba fanontaniana apetraka zany ho an'ny deuxième saison hoe ary ny vehivavy mba ahoana inona mba mampiena mba vehivavy indray napetraka le fanontaniana androany zany ya afaka atao afaka raintsika mihitsy zay a tsika moa dia programme manaraka programme manaraka za koa moa mbola nanana proposition koa raha resaka hoe tokantrano dia hoe ahoana indray ny fahasarotam-piaro anatin'ny tokantrano a zay hitako hoe tena manimba tokantrano koa thème anankiray azontsika raisina koa zay a fa hoentsika mambavaka na ny olana ranadalandri na ny voalaza teo moa zany no resana hoe resaka fahasarotam-piaro anaty tokantrano misehatra mifanompoana any amin'ny sehatry ny asa inona ny mety fetraikana inona ny vahaolana azosoroana ve zay petratsika amin'ny tompo zay voninahitra n'Andriamanitra dia tsy izay atao amin'ny vehivavy tsara moa zany dia faly a tafaraka toto anatiny ty fandarana télévision agape ty voninahitra n'Andriamanitra misaotra antsika rehetra nandray anjara nandray fitenenana fandarantsika dia hoentsika amin'ny radio agape ihany koa ny latsinainy sy alarobia amin'ny 1:20 afaka manasa namana ianao mihaino ny fandarana nylangovantsika rehetrarehetra teo nataontsika teo dia voninahitra n'Andriamanitra raha ireriana dia isaky ny sabotsy amin'ny valoralina fandarantsika eto amin'ny Zoom mivatana koa nasantsika ny olona rehetrarehetra misy tena isan-karazany zaraina atao anatin'ity fandarana ity bebetsaka no retour efa azonay voninahitra ho an'i Jesosy fa matsiaro tahina sy mandray daholo eto amin'ity fandarana ity dia voninahitra ho an'i Jesosy ireriana iny ary alohan'ny amarantika sady misy mbola metraka fanontaniantsika indrindra fa ny tanora na tsy manambady tsy tapifata fa
mbola mana fotoana folo kely sisa safatapitra izy tao efa tapitra eny ary le faranantsika mivavaka am'izay zany kamba ny fitenenana rahalahy hery manampy raha zaka manara no amarina ny fotoam-bavaka fotoanantsika mivavaka za moa fa vavaka any tena mpiandohana fa farananao kamba ny fotoanantsika rahalahy hery manampy sady mameno teny farany atsika rehetrarehetra amen ia teny farany moa zany dia milohan'ny vavahantsika dia mampahery atsika zany fa ny zavatra tsapa aloha zany dia zavatra hita dia hoe mifankatia ny mpivady fa samy hafa daholo ny tantara fa mila mamantatra ny vadintsika atsika na vavy na lahy mila mifankafantatra tsara dia raha mila mifamela heloka mila mahafitsapa fa iray ihany ny vadinao zay aloha zavatra lehibe ary ny tenanao ihany ny vadinao io mety misy kamba ny tsy nametraka fanontaniana teo fa mety misy ihany ny atao hoe misy vady faharoa tany hoany mety misy zany angamba fa exception angamba zany fa ny tena amiko zany ny vady anankitokana ihany ny vadiko zay mahatonga nanao déclaration teo raha maty na maty ianao raha ihany efa miresaka za foana moa zay mivady hoe efa misy maty ny ray amintsika maty masaraka maty zany dia tsisy manambady zany tso fa tsy hitrapon'Andriamanitra zany mandeha manambady mikafa zany fa raha ihany nataony Eva ho an'ny Adama fa tsy namorona ny Evelina izy ary raha ihany koa ny Adama fa tsy naka ny Ivy izy mivadiny Eva indray fa zay zany sitrapon'Andriamanitra mety misy ny exception satria ny olona indray mety diso lalana tsy niandry an'Andriamanitra izy dia ny tanany ihany netiny nampiasainy azahoany vady zany dia nindray reny olona reny tonga saina hoe tsy nandeha amin'izay loany ny fiainam-panambadiana fa tsy nisy an'Andriamanitra to satria ny fanambadiana manko dia tady fatotra telo zany hoe corde à 3 fils ozy ny vazaha zany hoe randra telo mahafaty maty azy zany hoe raha tsy anankitelo ao ny lehilahy ao raha vehivavy ary ampovoany Andriamanitra ka raha vao tsy misy an'Andriamanitra dia tsy mafy ny fatotra dia le voalaza rehetra teo raha fitinina dia Andriamanitra ny tena mamatotra ny izy ny namorona ny fanambadiana ary safidina na mehany safidy fa tsy safidina lehilahy na safidina vehivavy dia ny zavatra hitatsika foana dia hoe namorona Andriamanitra nanao zavatra izy dia hoe tsara zany fa nisy zavatra anankiray nataony hoe tsy tsara dia ozy hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy zay ny teneny zany hoe zava-doza zany raha irery raha lehilahy fa mety misy exception fa ny tena en général tsy tsara raha irery raha lehilahy dia masinany raha vehivavy dia za koa ato zany samy teny hoe tsy tsara koa izy ny vehivavy kama mety samy hoe zay koa tsy tsara raha irery fa mila atao lehilahy tena marina koa zay fa tsara zany raha lehilahy sy raha vehivavy no miaradia amin'ity fiainan'ity fa ny lahy sy ny vavy miaraka amin'ny vady atahoran'ny satana satria rehefa miaraka amiray loha izy potika foany satana ary zay mahatonga azy ny fahavalo voalohany dia ny fanambadiana no ataken'ny satana voalohany ka isika zao nataony témoignage rehetrarehetra teo dia ny fahaisantsika amin'Andriamanitra anoherantsika ny devoly dia tena fandresena miampy fandresena isan'andro dia hivavaka tsika satria isan'andro voainga zay mivady mifandinika kely hoe mila isan'andro kely manokatra varavarana mifotsika hidiran'Andriamanitra fa ndraindray mivoaka kely dapa ndraindray fa adinidino izy fa isan'andro vao mifody hoe midira tompo ataopoko indray mba iarahanao misakafo amiko dia mandinika zay fa tena marina zany dia alohan'ny vavahana dia lasa manao an'izany zay midira tompo vao mifodo vamaraina dia zay vao manomboka zay miresaka sy mivavaka ary voalohany indrindra dia tokony fivavahana tokony atao voaloha vao misokatra amin'ny maso dia miarahaba an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina fa indraindray vao mifoha dia manao bonjour téléphone ny olona manao bonjour internet ny olona rehefa atory izy manao au revoir internet izy manao au revoir ny téléphone fa lasa toerana faharoa Andriamanitra indraindray aza adino fa tokony hidina hitepolon'Andriamanitra io
itokatranonao idina mihitsy ny tepoly idina daholo ny varavarana tsisy idirany ny devoly dia mivavaka aloha zany apetraka aminao tompo ty toromasina ity, apetraka aminao mba ianao ny asa ao anatin'ny toromasina ty fa tepolinao zay tena mbola ao anatin'ny toromasinao tompo tena mbola midira nomena dia efa mifody hoe indray ampidirina atao voatriny hoe varavarana foko midira ihany tompo fa ilaina ianao mangetaita mivavaka tsika tompo midera makasitraka ary makalaza anao zay ary tena manome voninahitra anao amin'ny alalan'izao fotoana fandaharana manokana zay everinay fa tena teo ianao fa raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao ianao dia vovoana ianao tena tsapanay ny fanatrehanao tompo satria hitanay teto ny fifaliana hitanay teto ny atao hoe fiadanam-po hitanay teto daholo zany faharetana zany hitanay ny vokatry ny fanahy ny ainanay teto ka raha ny vokatry ny fanahy ny hitanay teto dia toetranao zany ary raha ny toetranao mipotra dia teto ianao tao anatinay ianao ary mino zay tompo fa hitory ny toetra tao anatinay ianao ary tsy tsahatra ny vavanay miantso anao hoe mitoera tompo mba hitafinay bebe kokoa ianao Jesosy Kristy ankehitriny tompo dia tsapanay mihitsy fa miasa amin'ireo tokantrano teto ianao misy tokantrano telo teto izay solotena ny tokantrano rehetra kristianina manera-tany tsy ny malagasy ihany fa ny hafa firenena aza dia kristianina rehetra no resahanay solotenan'izay Jesosy ihany ary zany no antony nivoriana teto mba hitondra fahazavana indray mamelona ny fahazavana zay efa misy any amin'ny tokantrano hafa mety nipiropirona zany fahazavana zany adinodino zany fahazavana zany fahazavana zany dia ianao Jesosy Kristy no adinodino tao anatin'izany mety zatra tamin'ny fiainana andavanandro izy ireny nefa ilay tena ventiny dia adino ilay tena vahaolana dia adino nipetraka ny olana maro isan-karazany tao anatin'izany tokantrano zany tsaroana kosa nefa ny tenina hoe manoera azy dia andositra anareo lavitra izy ny fanoerana azy dia mifanatonanao ihany fa rehefa manantona anao rehefa mahatsapa fa zanaka koa sy asan'ny tananao dia mahatsapa fa adidinao ary arovinao avokoa ny aina ny vatanay ny fanahanay tsisy arombaka anay eo am-pelatananao tompo tsisy arombaka ny tokantrano rehetra zay eto eo am-pelatananao fa raha mitodika aminao tsisy mahakasa zany tonononay hoeniny Satana fa mamelatra latabatra eo amin'lohan'ny fahavalonay ianao ny mamahana fa reo mijery mahita eo amin'lohanay mahita ny fitiavanao anay ilay fitiavana mandrakizay nitiavako anareo ianao tena sitrako tompo ny mpivady mifankatia fa ireo le hoe mifankatiava ianareo ireo ny tena tediavinao tena irinao zany ary hitanao fa zany ny tena herinay tsapanay ankehitriny ny afatra nomenao hoe mifankatiava ianareo mba ho mafiorona ka andresy ilay fahavalo sotra tompo satria fantatray fa mbola betsaka ny andro iainanay mbola hafahanay mizara ianao nefa mametra an'izany ary fantatray fa ny andro iainanay sisa dia mahafazanay vo ary zany famafazanay vo zany dia hijoronay vavolombelona eo amin'ny fiarahanay mivady eo amin'ny mpivady dia zany famafazanay vo zany dia mba ho hitany manodidina fa velona sy mahery ianao fa ao anatin'izany tokantrano zany ary miainga amin'ny tokantrano mahitan'izany ny ankizy ny zanaka ary mbola hitan'izany ny mpiaramonina ny fanolobodirindrina ahitan'izany ny firenena rehetra hatateraka leo atao mpianatra ny firenena rehetra sotra tompo satria aseho anao amin'ny herin'ny fankatiava mpivady ny fitoriana ny filazantsara na ho amin'ny olona mahantry zany dia mahita izy fa rehefa tsy mihinana izy miainanay zany dia zarainay ho an'ny olona manana dia mahita izy fa rehefa manana zay dia ainay no mizara ainay no mizara ny eo am-pelatananay ainay mampiasa an'izany satria ianao no mibaiko sy mitantana anay mitarika anao manoloana ny olona manam-pahaizana dia ainay mampiseho fa tsy ny fahaizana fa ny fahaizanao Andriamanitra ny zava-dehibe manoloana ny olona manafahefana dia ainay no mizara fa tsy ny fahefana ny zava-dehibe fa ny fahefanao ambony ny fahefana tompo dia apetraka eo am-pelatananao ary izao televisionna agape manera-tany zao apetraka manokana anao ny izy mivady Mario Pasteur Mario sy Pasteur Aingtina apetraka manokana anao indrindra koa i Pasteur Elia sy Ilaingo
eo am-pelantananao le metrahana ny izy mivady landry mivady apetaka tanteraka aminao zao fandarany zao mba tsy ho foana mihitsy raha tsy ianao manakatona ary tsy akatonao io a raha tsy efa miakatra eny amin'ny raoany zay. Maniry zay Jesosy nitsenanao eny ary tsy izay rery ihany fa hitondra olona maro be zay satria anao nefa nyteny eo ataonao mpanjony olona izay. Midera makalaza anao Jesosy asandratra ny voninahitra ao anio mandrakizay dia fantatray fa ianao ny tompony fahefana. Ampitoery mandrakarivo mety rahalasa anabaviko mety Jesosy mba hatanteraka mifankatiavana. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. 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 Mankasitraka. Madagasikara.